tafakatra ny bareny Madagasikara. Ny tena moa tia baolina kitra dia anisany nanana ny toerana tao anatin'izany sehatra izany ary nitarika tanora maro ka ny anatin'ny sehatry ny division maro fahiny ary nalàna vary dia niara-niondrika amin'ny tanora malagasy, niara-niondrika malagasy iray manontolo satria dia resy ny Barea. Ny fahareseny Barea moa izany tsy nahatafakatra azy dia ratrika malala hoe rano zava-misy fandiniana dia atao ty hariva makafakana dia manana tena ihany ny talata harivana ny larobia maraina ny amin'ny hoe misy fametra-pialana tompona andraikitra, izany hoe ny coach Dupuis. Raha malala nefa fa tsy izay ny zavatra mitranga. Rehefa mba mandinika mamakafaka ny raharaha eritreretina fa ho affaire d'État izany ny raharaha baolina kitra teto Madagasikara satria ny filohan'ny Repoblika tany anatin'ny fanitsanana na fantatritsika loatra ny nahatafakatra antsika tamin'ny kanina 2021 dia nisy izaka goavana izany dia nanaovantsika kara dia hita trany ny fanatrehan'ny filohan'ny Repoblika. Tao anatin'ity fifanitsanana ity dia hitantsika ombeny ny fanatrehan'ny filohan'ny Repoblika eritreretina izany fa dia hoe tena ho raharaha-mpanjakana ny raharaha baolina kitra eto Madagasikara. Indrisy anefa fa raha jerena ny faharesentsika ny tsy nahatafakatra antsika izany dia anisan'ny lesoka goavana ny lalaon'ny iverenantsika tamin'ny Etiopia. Rehefa mba mijery ny ekipa etiopiana dia nanomana izy ireo nivitrehana ny match retour tamin'ny Madagasikara. Madagasikara nefa dia fohy ny regroupement izay nataony mpanazatra niaraka tamin'ny mpilalao. Rehefa jerenao Côte d'Ivoire nanao match retour dia rehefa ny minisitra tompona andraikitra mihitsy no nandeha nifampiraharaha tamin'ny kiloba izay fantatritsika moa Côte d'Ivoire dia saika ny roapatelo ny mpilalao dia expatrie avokoa. Dia ny minisitra tompona andraikitra mihitsy tokoa no nandeha nifampiraharaha. Tsy nataony ambanin-javatra ny match retour amin'ny Etiopia na dia efa nafakatra izy. Inona ny tiana ambara hoe raha raisina ho affaire d'État ny raharaha baolina kitra eto Madagasikara dia fa ireny izany ny vokatry ny tsy fahombiazana eo anivony izay fiantsoroana ny raharaha mialoha izany. Dia hitantsika loatra fa abelan'isy raha tokony maharitra negosiena mialoha dia mety mba zavatra hafa no nitranga tamin'ny match Etiopia. Tranquille Jeremy Moville ou Tranquille Fontaine. Dia hitantsika izany fa izany ny tsy fahatombanana kanefa dia angamba nefa nahazo ny volotany ny malagasy koa ny mpanazatra Dupuis fa dia tsy nisy ny fametra-pialana teo aminy ary fantatra fa mitambesatra aminy ny tsy nahatafakara Madagasikara fanondrony amin'izany akan'izany. Dia tarafintsika toy izany ny raharaha fitantanana eto Madagasikara. Fantatritsika loatra amin'izao tsika amin'ny resaka izao fa dia ny raharaha Covid mpananaretina dia tena miparitaka tsy misy toy izany. Dia mbola izay fomba fitantanana izay no mitondrako ny famakafakana herintaona no misy ny valanaretina. Rehefa mba mijery nefa ianao amina firenena hafa dia hitanao fa tamin'ny herintaona lasa tsy nahomby ny prime ministre frantsay dia noesoriny filohan'ny Repoblika Macron. Nametra-pialana ny prime ministre italiana satria dia fantatritsika loatra fa Italia dia anisan'ny firenena anankiray voakasika mafy ny raharaha Covid tamin'ny taona lasa iny. Rehefa mandinika isika amin'ny raharaha eto Madagasikara dia fantatritsika eo ombenombeny dia atao ambanin'ny zavatra ny ainy 5 tapitrisa raha miresaka ny
ny vary en Sud-Afrique tsika amin'izao fotoan'izao izay mameno mafy 5-10 ny maty ao anatin'ny iray andro. Dia hitantsika loatra izany. Fa raha ny herintaona mieritreretana fa mba hitondrana fanarenana amin'ity ady atao amin'ny Covid ity dia vampitehana tanteraka ny misy satria vao manomboka ny vague 2 aty aretin'ity dia efa hitantsika fa miatsapatratra ny maty amin'izao tsika teny izao. Dia mbola nanovana antsoafo ho an'ny tontolo andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena hoe aza lalaovana toy izao ny aim-bahoaka fa eo am-pelantanana ny fitantanana, eo am-pelantanana ny mpitondra no mitondra vahaolana. Ny lalam-pandrenana dia mametraka mazava ny filohan'ny repoblika ny tontolo andraikitra voalohany ny fahasalamam-bahoaka. Rehefa tsy mahomby reto tompony gouvernement, efa gouvernement dia efa eo tsy vita zavatra dia tokony ho esorina eo amin'ny toerana. Efa tsy mahomby ilay minisitra tontolo andraikitra voalohany ny olona ao anatin'izany gestion de crise zany dia mazava puis situation exceptionnelle demande une mesure exceptionnelle. Ny famahana ny olana, famahana ny crise satria crise ara-pahasalamana tsika izao dia tokony misy fototra mazava, misy fondrona tanteraka mazava mitondra vahaolana mitombona. Dikan'izany tokony nametraka comité de gestion de crise Madagasikara. Efa tsy vita amin'ilay gouvernement no mitondra vahaolana mitombona. Hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia mbola adivitra ny concentrateur d'oxygène. Dia mbola ilay fanjakana mitondra PICO amin'ny vahoaka malagasy mitondra vahaolana dia concentrateur d'oxygène anankitelo no entina atolotra ny hôpitaly tsy miankina anankiray. Dia isehoana fa izany no atao hoe mamaha-olana. Tsy izany no miandrasana ny vahoaka malagasy amin'ny gouvernement. Miandrasana ny vahoaka malagasy amin'ny gouvernement dia ny filatsahany an-tsehatra mitondra vahaolana mazava ny mahajanga. Miandrasana ny vahoaka malagasy dia ny gouvernement mitondra vahaolana mazava any Nosbe indrindra eto Antananarivo. Rehefa tokony ho raisina fipetra fa tsy maintsy miditra ny confinement dia tokony miditra ny confinement na partiel zany. Izany no mandrasana fa tsy fanjakana varindrina tsy azo iantehana. Ny hamaranako azy amin'ity an'ity dia mahakasika an'io raharaha izay resahako teo io dia ny Covid-19. Fantatsika moa fa Madagasikara na be teo aza ilay madefitra goavana tapabolana lasa izay amin'ny antso nataon'ny fanomezana amin'ny fomba itenenany ny fitondram-panjakana azy hoe mbola en phase d'observation isika momba ny vaksiny dia efa hita fa ny roso izany tsika miresaka izao amin'ny ilay programa COVAX iarahana amin'ny Nations Unies sy l'Organisation mondiale de la santé. Miandrasana amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Ny minisitra moa tena manana plan Covid dia aiza izany plan Covid izany amin'izao tsika miresaka izao fa tsisy tsy malala ary fitaraina ny tonga amin'ny mpitsapo na aiza fa ny équipement de protection individuelle na ny EPI dia tsy ampy. Dia io ilay mbola anamafisako ny amin'ny misy mpitondra veto amin'ny firenena. Misy olona tompony andraikitra hoe afaka ny anticiper, ny antsoroka an'izany fa dia herintaona tioririna dia mbola tsy ampy ny EPI ampiasain'ireo mpitsabo ireo. Izay nanaovana antsoavy ho an'ny tompony andraikitra ny hoe aoka izay aza tototoy ny aim-bahoaka. Fa raiso an-tanana Andriamatoa Président de la République rehefa tsy mahomby ny Prime Ministre dia soloy ny gouvernement fa maro malagasy afaka mitondra vahaolana mitombina hamahana an'izao raha izao. Ny antsoavy ataon'ny vahoaka malagasy dia izao ny hoe ady ombonana ny ady amin'ny Covid-19 na mpitondra na ny famerana dia manana adidy sy andraikitra mpanefy ny manentana antsika rehetrarehetra amin'ny hoe mila manaja ny fepetra fa tsika miaro sy misoroka an'izany falanaretina izany isika dia ny fanajana ny fepetra izay apetraka
mba tsy hafahana manaparitaka an'izany falanaretina zany. Ka tsy tokony isika amin'ny vanim-potoana iononona fa samy tompona andraikitra, samy mandray andraikitra raha mitondra izany vahaolana izany eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny mpiarabelona. Ka ny any an-tanànantsika izany n'aiza toerana misy antsika dia mba hiara-izaka, hifanohana, hifanomitanana, ahafahana miady amin'ity valanaretina ity. Fa raha izao no mitohy ao anatin'ny herinandro tapabolana dia sanatrian'izany andripaka maro ity valanaretina izay miverina eto amintsika eto Madagasikara ity. Izay indray no mba natratrako ny amin'ity an'ity dia mametraka ny mandram-piona ho antsika rehetra manaraka ny fandarana. Dia mbola averina eto ary manatitra ny fiarabanantsika rehetra araka ny voalaza teo isaorana ny namana izay niditra amin'ny Antsoatarby dia namana Maxime Ralaisena. Isaorana amin'ny fanehoana hevitra ary veritsika fa zava-dehibe ny voalazany teo ary fantatritsika ihany koa ny zavatra mahazo ny namantsika hatramintsika amin'ny teny izao tratry ny antso-tsay ary tratry ny fanenjehana satria naneho hevitra politika teto amin'ity fandarana miara-manonja ity. Na izany na tsy izany ary dia miatrika foana ny zava-misy tsika rehetra ary izay no mampanohitra ny mpanohitra tsy maintsy miteny ary natao hitsikera ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana, tsy maintsy mijery ary tsy maintsy miteny ary indrindrandrindra amin'ny teny frantsay hoe mikritike ny zavatra tokony ho ahitsy amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Marobe ny zavatra tokony ho resahantsika eto kanefa araka nefa no voalazantsika omaly dia misy fepitoana tsy maintsy respektentsika, tsy maintsy ajaintsika eto amin'ity fandarana ity dia miezaka ho fitipitiantsika ao anatin'ny fotoana izay voafetra izay anaovantsika ity fandarana miara-manonja ity. Nazana tsy izany ara moa dia ao anatin'ny fotoanany herinandro masina na ny zoma masina tsika androany dia ho an'ny kristianina rehetra moa izany dia tena zava-dehibe tokoa izany. Hiatrika ny paka isika raha amin'ny alahady izao zava-dehibe ho antsika rehetra izany zavatra atrehan'ny kristianina izany. Izahay manokana moa izany dia matsiaro ambavaka, matsiaro ny namana kristianina marobe izay tsy afaka mamonjy an'ireny fotoam-pivavahana ireny na ny androany zoma na raha amin'ny paka satria fantatritsika fa ao anatin'ny fepitoana tsy ahafahana mivory maro isika satria nisy fepetra izay niraisy ny fitondram-panjakana hoe tsy mahazo mihoatra ny 200 ny olona mivavaka. Izay zavatra izay tiana isarihana saintsika rehetra satria raha mahita ny zavatra mitrangitsika amin'izao fotoana izao dia hitantsika reny filaharana marobe amin'ny fivarotana varimora eny Fokotany ireny. Raha manisy isika dia tsy olona 200 no hitantsika amin'ireny toerana ireny fa olona marobe. Raha mandehantsika any amin'ny toerana hafa ihany koa dia hitantsika fa misy olona marobe. Ny tiana tenenina ao anatin'izay zavatra mitranga izay dia ny tsy fanajana sy ny tsy fahaizana mampanaja an'izay teny izay natao izay hoe 200 dia tsy mahazo mihoatra ny 200. Ny fitondram-panjakana izany hatramintsika amin'ny teny izao dia tsy nahinan-kalesona ary tsy nahavita mitady vahaolana mikasika an'ireny varimora reny, reny filarana marobe reny, fa au contraire ary ohatrany hoe mionona hoe fa io ny zavatra misy teo dia manao lalan-drirenina fotsiny. Nefa fantatritsika fa ratsy ny toetra ny ina moa izany ny fomba fitenena azy, situation sanitaire eto amin'ny firenena amintsika amin'ny teny izao. Tena ratsy dia ratsy satria vao miratra ny maso, mbola tsy misy masoandro akory fa mbola amin'ny 4 maraina ianao dia taitra satria misy ambulance manaitra anao manenoneny eraky ny tanàna. Mifoy ianao rehefa maraina iny dia izay ny zavatra hitanao voalohany. Tameritaona ohatr'izao tsaroako tsara efa tao anatin'ny confinement tsika ary nisy fepetra izay niraisina tao anatin'izay dia niezaka ihany ny tsirairay satria tao anatin'ny tahotra ary indrindrandrindra tao anatin'le hoe voasamba nisy an'le aretina sy izany confinement izany izay nataony malagasy sy nataony erak'izao tontolo izao. Fa ny fitondram-panjakana indray dia tsy nahay nakalesona angamba ny azo ilazana azy mahafehana azy tsara mihitsy hoe tsy nahay nakalesona momba ny gestion
ny situation zany hoe efa mba nahita ny zavatra tranga tamin'herintaona tamin'ireny filarana sy fitangorona ny olona marobe ireny amin'ny fizarana zavatra na fizarana vary io na fizarana inona io na ny vola sy ny sisa amin'ilay fisian'ilay olona marobe ohatra ireny dia tsy misy mihitsy solution hatramin'izao hoe rehefa tsy netiny tamin'iny dia tokony ho ahitsy ohatr'izao fa dia aretina mora no azon'ireo vahoaka ireo indrindrandrindra ireo sahirana milahatra dia aretina mora ary aretina manara-penitra zay no ho azo dia tsy mahita solution mihitsy ny fitondram-panjakana ary zay no mahatonga any mitabataba mihitsy hoe ny fandarana izay nataona nomboka omaly sy androany dia ho afatoka bebe kokoa amin'ity resaka covid-19 sy ady atao amin'ity covid-19 ity inona raha no zavatra mitranga akoatran'izay akoatra ny filaharana dia hitantsika fa ny fanaovana test na ny fandianana n'ireny centre rehetra reny na eny village voary anaovana n'ireny test PCR reny na any amin'ny pharmacie fotsiny koa dia hitantsika fa filaharana foana ary reny zavatra reny zany dia mireflete mampiseho fa tena hoe hienjana ny raharaha hienjana ny aretina izay mitranga amin'izao fotoana zao ny any amin'ny hôpitaly tsy lazaina intsony filaharana posesika ny olona mamonjy hôpitaly mamonjy ireny CSP2 sy ny sisa reny ka androany dia mbola manamafy ny zavatra voalazako omaly ho iaho hoe ny fitondram-panjakana ary filoham-pirenena dia nyteny hoe homamaipoana daholo ny fitsaboana ny olona voan'ny covid-19 androany maraina melony andianako aty tsy latsaky ny olona 20 ny olona miantso sy mandefa message hoe izahay dia tia amin'ny CSP2 amin'izao fotoana zao ny zavatra zaraina aty dia vitamine C sy chloroquine fa ny azithromycine vidina magnébesis vidina ka aiza ho aiza amin'ilay tenin'ilay filoham-pirenena sy ny zavatra action manaraka an'izay fa manjary lasa ilay any amin'ny CSP2 no voatabataba n'ilay marary ary le marary rehefa hita fa maro ny tsy mahalopeo intsony satria efa reraka ny tonga any amin'ireny toeram-pitsaboana reny ka averiko eto tsy marina voalazanareo fitondram-panjakana tsy marina fitenin'ny filoham-pirenena fa dia hoe maimaipoana ny fitsaboana sy ny fanafody amin'ireny toerana reny zay tsy manam-bola zany dia miandro fahafatesana sanatria ny fafa ary tsika tsy gaga raha ohatra ka feno olona maty amin'izao fotoana zao 2 andro ny 16 zay 30 mars sy 31 mars dia 10 isan'andro ny olona maty officiellement zany hoe 2 andro ny 16 zany dia nisy 3 ny isa official navoaka ny fitondram-panjakana zay ny olona recensé na voalaza official ara-pomba official fa reo olona maty tsy voaisa ao anatin'io dia tsy voaisa intsony tsy fantatra intsony ary mbola manamafy izahay fa tsy mireflete tsy mampiseho ny réalité ny zavatra misy marina tsy mampiseho ny zava-misy marina ny isa voaka ny fitondram-panjakana manampin'izany dia be dia be ny toerana sy faritra izay tsy voalaza ao anatin'io tatitra officiel ataon'ny fitondram-panjakana io ohatra fotsiny tsy tena fa tsy Atsirabe misy maty ao fen'olona marary any Atsirabe fa tsy mba hitantsika ao anatin'io anaran'ny faritra izay misy maty sy marary io zany faritra vakina karatra zany inona no antony sa reny tsy malagasy misy toerana akoatran'ny any Atsirabe misy toerana Bongolava misy ihany koa any misy toerana eto moa zany député Miralahy efa eto miaraka amiko eto ny député avy any ambanivohitra député Roda sy ny député Fetra député ny 5e arrondissement fa ny zavatra tiana tenena eto dia iombonana hevitra hoe tena efa grave très grave la situation est grave très grave ary le fitondram-panjakana mihanahana sanandro ity izay mitady échappatoire na tsy fantatra inona tsony inona tena ataony le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao fa ny zavatra misy aloha dia constat fotsiny no zavatra resahana eto omaly efa niteny izahay teto hoe raha ny eritreritra hoe aleoloha hijanona kely ny fandarana miara-manonja fa anao trêve politique tsika sady herinandro masina ary efa nanao fanambarana izahay efa nisy fambara izay nalefanay teto fa ino moa zany dia any amin'ny olona tsy maheno sy olona jamba no mandeha le miantefa le afatra dia tsy maintsy miteny satria tsy maintsy misitona lakilosy ary ny sitona lakilosy maly eo anatrehany zavatra grave tena grave eto amin'ity firenena ity tsy maintsy misitona lakilosy satria inona ny zavatra mitranga marina izahay izao no afaka miteny aloha eto
fa tsika tsy maheno any amin'ny ianao manjery hafa mihitsy na fandaharana inona hoe tena grave situation tsy miteny marina ny fitondram-panjakana. Eto izay dia miteny hoe miteny tsisy olana mihitsy nge miteny marina ny mpitondra responsable dia mandray ny andraiky ny ary miteny marina. Tsisy madiso anareo mihitsy ny teny hoe tena tsy voafehinay situation, tsy ampy ny fitaovana eto am-pelantanana, tsy misy ny vola, tsy misy ny fanafody gratuit, fa ianareo rehetra izay marary dia miomana mitady vola ary tsy maintsy mividy fanafody. Fa tsy ampanantenana tsy misy ilay olona tonga any amin'ireny toeram-pitsaboana isan-karazany ireny dia misy ny verim-potsiny satria tsy manam-bola akory. Ny ainy ary efa tsy azony fianakaviana sahirana miverim-potsiny satria manantena azo fitsaboana maimaim-poana, manantena azo fanafody maimaim-poana dia miverim-potsiny ary izay no mahatonga anay milaza eto hoe resaka filazana ny marina tsy sarotra zany, tsisy volalany zany. Il suffit de dire la vérité, rien que la vérité. Tsy misy olona adala akory eto ka miteny marina dia vonaika ho tezitra indray, fa tsy filazanareo ny marina no mahatonga ny olona tezitra ary na olona tokony ho sitrana ary dia miombo ny aretina satria mahatsiaro délaissé izy. Any ivelany ihany nge misy manaraka hatramin'ny psychologue, manaraka nireny olona marary reny, fa tena miteraka faharesena mihitsy ilay izy amin'ilay fiainan'ilay olona. Resaka mikorotana ny ao an-tsain'ny olona marary, mila arana, mila suivi médical, suivi ataon'ireny psychologue ireny rehefa tena marary. Misy olona tena midelira, tena miteniteny foana ary manao ohatran'ny sanatry ny vava, ohatran'ny lasa veriversaina mihitsy rehefa tena azo ilay aretina tena farany enjany. Ka izay no zavatra tenenina hoe ny any ivelany ihany tsy alaintsy hoe angalana tahaka dia hoe tsy maintsy izay no ataontsika, fa misy azo mba alaina, mba misy lesona mba azo entina ihany, mba misy zavatra azo sotomina ihany. Fa zany va dia sarotra ho an'ilay fitondram-panjakana eto. Araka ny voalaza omaly dia hoe misy fitondram-panjakana va eto sa tsy misy fitondram-panjakana, misy mihaino sa tsisy mihaino, fa tena marenina sy tsamba daholo ve nareo rehetrarehetra ao amin'ireo mpitondra ireo. Omaly dia fantatritsika fa hoe namoy mpanakanto anankiroa isika, dia variana nahita publication izay nataony ministry ny serasera. Reny olona ministry ny serasera sy ny tale ny serasera ny présidence moa le anisany nanompa ny mpanohitra sy ny olona mpanao Facebook hoe les 6% imbécile. Fa zareo koa anisany tena aktiva be manao an'io Facebook io, fa gaga ny tena satria milaza izy ao anatin'ilay publication nataony ministre ny serasera dia hoe nasatsiny ara hamangy sy hanao ame voninahitra farany an'ireo mpanakanto Ndrina Ramamonjy, tomboky lahy Ndrina Ramamonjy sy tomboky vavy Monique ao amin'ny voanio, dia tsy afaka noho ny valana aretina dia mea ary tena kriko satria tsy nierina akory ny volana fa tamin'ny 10 marsa dia samy natsara daholo tsika fa natezitra n'ilay tale ny serasera tery amin'ny présidence nahita n'ilay publication natao ministre ny serasera ary natonga n'izy roa vavy nisy fandirana, natonga ny gazety anankiray niteny tany anatin'ny gazety anankiray mpiseho isan'andro eto Antananarivo le niteny hoe les deux imbéciles au sommet de l'État. Satria niseho teny masom-bahoaka teny le publication ataon'izy miraha vavy ireo, natonga antsika niteny teto amin'ity fandaharana miara-manonja ty hoe sao dia tokony alefa any amin'ny kianjana koa le any kolizena koa any Diego izy roa vavy ireo, fa any mendrika ifa dia hitantsika ny zavatra nitranga. Fa tamin'ny 5 mars io zavatra teneniny ministre ny talien serasera teny présidence io no niteny izy hoe tsy ny fangalana sary sy ny fanaovana selfie sy ny fanaovana populisme sy vedetisme miaraka amin'ny artiste akory ny nanandrenanao ministre ny serasera fa zavatra hafa. Fa gaga tokoa ny tenanay androany nahita an'ilay izy hoe ay moa ty zany le natonga n'le anankiray nitabataba be nampanenao anazy tamin'ireny fotoan'androny ireny, satria nakasary tokoa kay le ministre ny serasera tamin'ireo karazana artiste nanao selfie sary marobe. Dia ny hitantsika ary hitako androany dia ny sary ny tomboky lahy Ndrina Ramamonjy miaraka makasary aminy. Indrisy nefa fa ndosiny fahafatesana, ndosin'ilay aretina ihany koa, tsy ndaozany fahafatesana ozy izy ny filoham-pirenena, fa ndosiny fahafatesana tomboky lahy Ndrina Ramamonjy
satria tamin'ireny fotoana tamin'ny 5 mars reny dia zavatra hita olona tsisy manao masque, olona tsy respecté ny geste barrière no hita be dia be ny takosina tamin'ny 5 mars niaraka tamin'ny ministre serasera. Fanontaniana mipetraka tamin'ireny moa zany hoe efa nisy ange tamin'ireny ny fepetra izay niraisy ny fitondram-panjakana ary efa fantatra efa tonga teto ny variant Sud-Afrika fa le ministre serasera moa zany dia tsy ambony lalàna, ambony ny fepetra izay niraisy ny fitondram-panjakana ary izy mihitsy ny lehibe ny mpanome lesona eto amin'ity firenena ity sy mpanome lesona fa io moa zany mpitaribaty filambava dia izay teneniny ny zava-teneniny vava ny hafa zavatra ataony hafa fa iny sary iny no ahitantsika hoe tamin'ny fotoana iny tsy nanaja zany 200 personnes zany, tsy nanaja zany geste barrière zany, tsy nanaja zany masque tsy maintsy manao masque zany, cache-bouche. Kanefa ny vahoaka madinika na ny olon-tsotra rehefa mandeha miarabe dia sambory mitandro filaminana ary mpanaovana asa maloto zany manadio dal manadio maloto ny olona manadio ny zavatra sy tena tsy fanadio hoe mitady aretina hafa koa zany no zavatra hitantsika dia ohatrany sanatria mandatsa ny maty amin'izao fotoana zao satria natao napitakosina zay nitakosina sy ny aretina tamin'ireny fotoana ireny dia aty aoriana voany Covid-19 ny artiste ny mpanakanto Ndrina Ramamonjy dia lasa izy dia niteny fotsiny le ministra fa dia hoe tsy afaka mamangy anareo noho ny valana aretina fa nga fanontaniako mipetraka amin'izay androany fa nga nareo matahotra an'ilay aretina tsy ianao ve no nitenen'ireny tamin'ny fotoan'andro indreny hoe tsy mafy no choléra sy ny peste ny Covid-19 tsy adinonay nge zany tsy adinontsika zany ary mbola ianao no niteny hoe tsy ilaina manao cache-bouche fa ny mpiasa amin'ny fahasalamana no tokony mitondra ireny masque ireny fa nga lasa matahotra an'ilay aretina ianao amin'izao fotoana zao lasa matahotra ny findran'ny aretina nga nareo tsy efa immunisé nga nareo tsy efa nisotra an'ilay CVO ianao nge manao an'ilay publicité isan'andro tranandro mikasika ny CVO io hoe vao tsy ela akory zay niresaka mikasika ny CVO plus io fa nga nareo nga tsy mihinana an'io no matahotra ny tratry ny aretina reny ange no anisany mahatonga ny vahoaka malagasy mahita ny reo olona rehetra eny tsena eny amin'ny toerana rehetrarehetra misy tsena rehetrarehetra marobe ny tsy manao an'izany masque zany satria ianareo no miteny hoe misy CVO io sady curatif amin'ny préventif kanefa nareo zao no matahotra zany hoe valalana mbo moa izy io ka ny tompony ara tsy tia azy ary reny no mbola mana-proof fa tsy marina ny voalaza ny fitondram-panjakana fa nandalo ny avis scientifique io ary nisy autorité scientifique ny cautionné fa tena mahomby io CVO io izany mbola mana-proof matonareo marary ary marobe ny marary eo tao amin'ny fitondram-panjakana ary samytsika miteny zao mbola be dia be ny marary ihany amin'izany institution rehetrarehetra zany nefa ny zaraina mamepona nireny CVO plus le business d'état voalaza ny tenenina eto dia ny vahoaka malagasy no terenareo tsy maintsy hinana le CVO plus io tsy maintsy hinana le tambavy CVO averiko eto ny zavatra voalaza teto tsy ny rokandro malagasy ny ratsy tsy ny vokatra nataony IMRA ny ratsy mety misy zavatra mety misy olona nahazo soa tamin'izany IMRA sy ny tambavy natao zany fa le manipulation politique natao ny fitondram-panjakana natao ny filoham-pirenena mikasika ny CVO io no zava-doza indrindra satria samina entsika tamin'ny herintaona kasika ny lancement ny CVO teny amin'ny Varabotry sy teny amin'ny centre ny fitoeran'ny IMRA ny laza ny filoham-pirenena fa dia hoe mahasitrana ny CVO io tambavina vokarin'ny IMRA io ary ny vola rehetra zay azo ny tombom-barotra rehetra zay azo amin'ny fanamboarana CVO tambavy CVO dia ho arotsaka manontolo any amin'ny IMRA androany afaka miteny fa tsy marina zany voalaza zany nahazo ny vaovao rehetra izahay vita ny recoupement porofoy aminay fanjakana fa narotsaka reo any amin'ny IMRA ny tombom-barotra azonareo tamin'ny CVO tambavy CVO nanomboka tamin'ny herintaona mandra-batafitry ny première vague ny Covid-19 iny lazao aminay ohatrinona marina zany tombom-barotra narotsaka reo tany amin'ny IMRA zany fa ny fantatray androany tsy misy nirotsaka na ny ariary ary ny porofo ampelantananay tsy misy an'izany
ary mbola miampy an'izay ary mbola pira noho izay dia izao tsy ny Imra no nanao an'ireny tambavy tamin'ny tavoahangy ireny fa misy sosiete anankiray vijara izay mpanafantarantsika rehetra dia mpanao toka io kompania vijara no nampangotraka an'io tambavy io ary izy no nampangatsiaka an'ireny tambavy ireny ary nanao mise en bouteille ireny tambavy izay namidy tany amin'ny toerana rehetra sy tany grande surface ireny izay ny sosiete jama kompania vijara ny tiana tenena zany eto hoe nataonareo fitaovana politika le Imra nataonareo fitaovana politika ahitana tombontsoa manokana ho an'ny olombitsy nampanantenanareo ny tsy nisy le Imra ary manala baraka ny le fondation raha tsy mamangy zany manala baraka n'le tompon'andraikitra rehetra sy ny chercheur izay manampahaizana zany nandany rondoany mikasika an'io recherche mikasika an'io CVO io mikasika an'le ata mikasika ny fanafody sy ny momba ny raokandro malagasy nataonareo fitaovana politika ary nataonareo fitaovana nazahoana vola tombontsoa manokana fa ny fantatray koa androany dia mbola nana ny jama vola be trosa be fanjakana satria tsy nandoha vola mikasika an'ireny mise en bouteille sy ny fanamboarana n'iny tambavy natao tao anaty tavoahangy izay namidy eraky ny tanàna reny farany moa tsisy mividy tsony zany hoe mibabitrosa zany le fanjakana nampidirinareo kizy tanteraka mihitsy le fanjakana zany fa tombontsoa manokana anareo zany hoe ny mirano potehinareo afa baraka nampanantenana tsy misy voaviravira ny anaran'izany professeur tsy mamanga sy ireo tompon'andraikitra rehetra manampahaizana zao amin'ny Imra zany fa tsika koa nafantatra koa voaingana kely tamin'iny herinandro iny koa maty ny DG ny Imra anankiray fa io zany ironie du sort tsy sanatria mandatsa ny maty sanatria mivava fa zany CVO zany ake ny Imra ny fantatry ny olona tamin'izany fa le DG ny Imra maty dia petraka le fanontaniana petraka koa le fanontaniana izy tompon'andraikitra ny CVO ihany koa le lazainareo fa hoe tao amin'ny Imra no natao lasa ny ndao sy ny fahafatesana koa fa ny tena nampalahelo ao anatin'izay le tenena hoe tsy nisy mihitsy ny fanaovana inona le ny tenena omaly hoe misy fanaovana zanaky ny kiala hafa misy olona hotroniny fitondram-panjakana misy olona tsy hotroniny rehefa iza no hotronina dia rehefa iza ny tsy hotroniny fitondram-panjakana dia rehefa iza no mena mari-boninahitra dia iza ny tsy mena mari-boninahitra rehefa iza no atao hoe mahery fony firenena dia iza ny atao hoe tsy mahery fony firenena mila mazava tsara zany io désormais ngamba mila lalàna tena matotra mihitsiny fa tsy izay tiany le fitondram-panjakana sy tiany filoham-pirenena sy ny membre ny gouvernement tasasatsasany atao no atao dia eto moa mbola miverina amin'ilay ministre ny serasera hoe miala tsiny fotsiny izy amin'ny fianakavian'ny mpanakanto ndrina mamonjy sy tompoko vavy Monique moa zany dia miala tsiny fotsiny izy hoe tsy afaka na dia satry ny arany dia ame voninahitra farany andreo maty ireo fa dia rehefa tsy afaka ary anao fa matahotra ny aretina satria tsy mahompy le CVO hay matahotra ny aretina ihany le olona be vava tamin'ny herintaona le mbola be vava sy mametsiny ny olona marary sy ny sisa dia tsy mba misy solotena ihany koa ve afaka mandeha fa nareo menakavy zany dia matahotra ny aretina daholo kay fa ny olona rehetra sakrifienareo daholo ary asainareo mitangorongorona etsy sy roa asainareo milahatra varomora asaina milahatra any amin'ny hôpitaly asaina milahatra any amin'ny pharmacie tsisy mesure raisy ny fitondram-panjakana eny fa na dia atao raha hoe samy tombon'andraikitra ny tena ny tsirairay fa efa fantatritsika ny zavatra nitranga tamin'ny herintaona manina mbola verina zany amin'ity taon'ity tsy maka an'ilay fepetrareo tamin'ny herintaonareo namoaka an'ireny blindé reny enge namoaka fitaovam-piadiana namoaka mpitandro filaminana be dia be kanefa covid no idivana tamin'izany fotoana zany mbola mitovy amin'izao fotoana zao dia tsy mba hita mihitsy hoe inona ny solution tokony izay hoentina ao anatin'izay zavatra mitranga zay dia izao constat aloha ny zavatra lazaina eto ny ambulance eraky ny tanàna ny tomobile tsotra manenoneno sy miklaksona eraky ny tanàna mitondra marary mivezivezy fitondrana marary mivezivezy eraky ny hôpitaly tsy maharaka intsony fitadiavana oxygène fa manina fitondram-panjakana no miandro fotoana
manao réquisition ny orinasa manana oxygène raha ohatra ka zay no zavatra tokony priorité fa miandry ny olona maty be dia be. Omaly dia nahita mbola kisy tanora dia tanora tena tanora dia maty. Inona no antony? Tsy ampy oxygène. Tsy fantatra aloha zany mba fonininy ianareo rehetrarehetra indrindra nareo renim-pianakaviana ao anatin'ny fitondram-panjakana. Ny première dame ao anatin'izany dia mijery fotsiny ve nareo zavatra mitranga zao. Mala efa ny teny hoe ianareo manao manana association ireo mampiasa ny fitaovam-panjakana, mampiasa ny volam-panjakana. Maninona tsy izao nareo no manao ny asa soa ataonareo? Sa miandry le fanomezana avy any ivelany indray aloha dia renireny anaovana geste indray avy eo hoe avy aminay ity nefa avy any amin'ny Amerikanina, avy any amin'ny PAM, avy any amin'ny partenaire financier technique, avy any amin'ny bailleur de fonds. Nisy ara moa dia vitanareo mihitsy nanova ny anarana sy nametaka ny anaranareo amin'ireny fanomezana izay metiny fanomezana avy any ivelany ireny. Ny ao anatin'izay dia tsy fahampian'ny fanafody. Araka ny teneniko teo, be dia be ny pharmacie tsy misy fanafody intsony. Ary rehefa manomboka ny risoriso, araka ny teneniko teo hoe ny CSB2 izay tsy lavitra akory dia tsy misy afa-tsy chloroquine sy vitamine C. Ary mbola voaisa ara ilay vitamine C omenanao. Tsy mahavita akory an'ilay traitement fa dia hoe symbolique. Fa ny zavatra fantatra fa na ny pharmacie ara dia misy tsy misy fanafody izay tadavina tsy misy. Ny dikan'izany misy olona efa te hanao business ihany koa mikasika an'izay ary rehefa voatonontonona indray ny anaran'ny olona ao anatin'ireo akamakama'ny fitondram-panjakana. Dia tsy menatra mihitsy fa tsika hoe efa aretina efa tena hoe halahelo-mbahoaka, olona mahantra sy malahelo. Raha mbola tsy hainareo koa ny dika mahantra sy malahelo dia mba anontaniao amin'ny pastera na mopera jerena ao anatin'ny baiboly zany. Fa dia ireny no anaovana afera indray amin'izao fotoana izao. Tena mahavaky fo mihitsy, mahavaky fo. Ary misy zavatra anankiray tsy maintsy resahana eto satria marobe amin'izao fotoana izao ny resaka mikasika an'ilay EDA any Andriamatoa Rakotomalala Edmond. Fantatray fa olona mpanao raokandro mananao recherche ihany koa izy ary tsy izy rery fa marobe ny olona manao an'izany fikarohana izany izay samy mitady ny hevitra daholo mikasika an'izany. Fa dia variana izay fa dia hoe any anatin'ny Facebook ny ministère ny fahasalamana no manao antso mitady an'ilay rangahy hoe iangaviana anao ho avy etỳ amin'ny ministère ny fahasalamana fa dia tsy nahazo autorisation de mise en circuit en vote, de mise en vote ny ED1 dia gaga tanteraka mihitsy a. Voalohany indrindra aloha amin'izao aretina misy rehetrarehetra zao, be dia be ny olona manao raokandro, manao huile essentielle partout. Manino ireny tsy antsoinareo daholo. Ary anisan'izany ny CVO, anisan'izany tsy nahazo avis scientifique io kanefa ny fanjakana dia manao tervemanta hoe tsy maintsy ampiasain'ny malagasy io. Ary io ary natao lohalarana hoe tsy maintsy mihinana an'io naiza izay toerana le amin'ny institution rehetrarehetra na ny ministère rehetra. Fa satria mi-concurrencer an'ilay CVO, le ED1 dia anaovana antso izay koa ilay rangahy, dia anaovana an'ireny fanarimbarana sy fampitahorana anatin'ireny Facebook ireny. Fa nareo ve dia tsy mahay miasa, dia tsy izay tsy olona tsotra tony ary manana numéro téléphone-n'ilay rangahy, dia tsy hitanareo ve ny adresiny. Misy dokotera maro miara-miasa amin'io Rakotomalala Edmond io. Ny zavatra azoko lazaina eto androany, vavolombelona. Olona tsy latsaky ny 3 no olona ny mena ny ED1 io, fa sitrana nefa efa forme grave ny anankifiry. Olona tsy ampy oxygène, olona efa tany amin'ny hôpitaly navoaka fotsiny. Fa sitrana io fanafody io. Zay aloha tsy fantatritsika hoe misy Andriamanitra ao anatin'izay. Fa tsy arakaraka ilay voalazanareo hoe tsy mahazo alalany io mivoaka any, fa ho an'ny olona io huile essentielle nahafantarany rehetra an'io, fa mahasoan'ny olona be dia be io. Tsy fanerena koa io ohatran'ny CVO ihany. Fa na esorinareo koa esory eny amin'ny marché rehetrarehetra ary ny CVO, dia esory daholo reo rehetrarehetra na huile essentielle aniza na aniza io, na baume na inona, dia mitovy ny tady dogangatsika.
fa aza ataonareo ohatran'izany le olona manao an'izay recherche ohatra zany dia anaovana antsozay satria terenareo hoe tsy maintsy anao ny CVO na tianareo alaina koa le formule n'le rangahy fa manina le vahoaka malagasy ary nataonareo ohatra zao matezitra mihitsy n'le izy tsisy tokony hidiranay mihitsy ao anatin'izany fa tia tena hoe raha pirenena ain'olona rehefa tsy mahavita azy ny gouvernementa dia aleony olona hitady izay fomba avelona anazy sy sabon'ny havany sy sabon'ny tenany izay nahita tsara n'le EDA za moa nanana anankiray fa hatavelany anaty fitaovana any le izy saiko ho aseho keto tena manana mihitsy ary manodidina ny tenanay dia mahita olona zay fa sitrana satria efa tsy ampy ny fanafody nampanentenenareo manao izay mahasitrana anazy ny olona rehetra zay zavatra tenenina zay dia hoy aho hoe tamin'ny 2020 tsika nisy vola be izay nomena ny fitondram-panjakana amonjena nyty Covid-19 edena nyty Covid-19 ty ny zavatra misy hatramintsika amin'teny zao dia tsy mety ny fomba fitantanana an'le raharaha tsy mety ny fomba fitsinjarana ny zavatra ataony ty firenena ty tsy mety ny fomba ny gestion an'le lutte contre la pandémie fa mianahana dia io zay mbola mitabatamba ary zay dia mampirisika ny filohan'ny RNDM ny filohan'ny team andeha saisir nanao ny taratasy rehetra any amin'izay tokony ale any amin'ny communauté internationale rehetra ny andefasana faran'izay aingana ny vaccine eto amin'ity firenena ty anafainganana faran'izay aingana ny procédure hidira Madagasikara ao anatin'ny COVAX aleo izahay ianao any vaccine voalohany tsy manina efa nyteny an'izany ny filoham-pirenena hoe ny mpanohitra notsondromina voalohany voniny izahay fa atao faran'izay aingana amin'ny procédure hidiran'ireo vaccine eto fa ny firenendehibe ary tsy mavita miarete mampijanona ny zava-doza ny vokatry io aretina io zao tsika mahita any Frantsa zao dia miverina confinement tanteraka zay tsy mampirisika ny fitondram-panjakana eto anao confinement ny antony tsy mavita an'izany migérer an'izany satria tsy manana mesure d'accompagnement approprié amin'ny situation eto Madagasikara ny gouvernement ny fitondram-panjakana tsy possible mihitsy raha ianareo mitamatama manao refus catégorique manao refus déguisé any fisiny hoe ampidirana ny vaccine io mitovy an'le zavatra ho ataonareo tamin'ny herintaona ihany ny gestion ny Covid efa niova efa hoe virus mutant efa variant vaovao ny eto dia tsy miova mihitsy ny fomba fitantanan'le fitondram-panjakana ny situation sanitaire zay efa tena grave catastrophique ozy izy ny fitenena dia izany zavatra zany afahantsika mieritreritra tsara fa ny zanak'ala hafa mitohy foana misy faritra eto tsisy mijery asa misy an'ireny gouverneur reny ihany any amin'ireny toerana reny fa miandry ianareo miatra aminareo na amin'ny fianakavianareo sy ny ankohonanareo ve le aretina zay nareo vao hoe andao hihetsika fa jerem-potsiny ao vakina karatra ao le ragofa moa lozany miady amin'ny olona sy miady amin'ny député ny ataony lozany miady aman'olona zay efa hoe rakova tsy originaire avy any vakina karatra ozy izy ny olona dia tsy nirarahany zay zavatra misy ao an'izany vakina karatra zany fa izy mandalo fotsiny fa catastrophique situation misy any mampalahelo amin'izao fotoana zao ankoatra ny gestion an'izany Covid-19 zany ny vahoaka ny le tantsa tsisy mividy tsony ny ronono vakina karatra satria ny tiako ny triple E ny diny fitondram-panjakana satria reny ny concurrencé ary manelingelina ny fitondram-panjakana indrindrandrindra moa zany fa le lazaina fa tompony tiako ny filohan'ny RMDM mitaraina mitalao mitomany ny mpamboly sy mpamokatra ny vakina karatra tsisy mividy tsony ny ronono tsisy mividy intsony ny vokatra tsisy mividy ny voankazo potika tanteraka loha ina no andrasana fitondram-panjakana mampalahelo ny zavatra misy tena mampalahelo tena mampalahelo zay no teneniko aloha raha mbola afaka miverina aveo hanomanoeny io fa aleo aloha mena ny namana député avy any ambanivohitra ny fitenenana anao ndray fitenenana député Rodin sotra honorable mety raha ianitra fa tena ny tansainao marina le resaka teo toko lasy tompoko vavy miara miaina
miara-manonja tanteraka ianareo satria zay fotoana vitsivitsy sy nakanay aina sy nandaminana ny zavatra ity zay dia maro ianareo no nytanisa hoe nakaiza miara-manonja fa ilaina miara-manonja ilaina satria tototry ny lainga indray le vahoaka ankehitriny tototry ny lainga satria zay zavatra misy afafy any ananiny satria ny télé miaraka amin'ny renema sy ny TVM sy ny télé ravavy zay miaraka mpanohana fitondrana dia tsisy araka ny tenen'ny maître Andra teo dia tsisy resaka ny resahana amin'ny resaka ity fa dia manao hoe oui monsieur oui mety io zay no azo lazainy tompolasy tompovavy androany zoma faharoan'ny volana avril miraba ny vahoaka manontolo indrindra vahoaka an'Arivomamo tratra nyty herinandro masina itikatra masina izy satria milasina maître Andra fa nafanafana tao aminay tao amin'ny resaka fisoko reto mpanao lalàna tsy mahay lalàna reto fa tady anao didiky fe lehibe nidongina tao nanao zavatra tsy fanao be ny tanàna miaraka amin'ny gouverneur sy ny namany any amin'ny tanin'olona no asiany manofa tany ny commune ka tezitra ny olona normal ka zay nikopakopa-tany nareo fa miverina any ambodemotana indray any ny tanindrazantsika any misy atsika dia any nankatoavitsika fa alohan'ny mpanankarina ny any amin'ny Solima any amin'ny Jovenary ambony ary hoazy ny azy Covid-19 ny resahana napalahelo ohatra mahatsiaro raha miantso an'ity filoha lan'ny mambahoaka tia sy anareo gouvernemanta ohatra ny tadidiko heritaona lasa zay le ataon'ny olona milalatsiny fa fitenin'ny dopola président Ratsiraka manao tondasa tsaroana tadidinareo tamin'ny heritaona nylazainareo fa nanafatra ary mety toy izay eto zay somary manana légitimité Andra fa ohatra ny tadidiko le feo ary zay natonga nety mpamatsy vola sy mpamatsy fitaovana reto sy namatsy tsony ny antony dia tadidiko tsara mihitsy teny vato hoe anafatra fitaovana ho avy amin'ny herinandro ity teny mihitsy ny filoha ajaina lanim-bahoaka mambahoaka fa ho avy tsy eo anatin'ity herinandro ity ny fitaovana ho an'ny dokotera ny fitaovana manontolo ara-dalàna manentsany fantatony nisany hatramin'ny oxygène hatramin'ny masika sy ny karazan'intsony tsy anay nateny vato avaiza le entana izy milaza fa nalovola na hoe nietsiketsika mividy ale izy gagy ianao tateorina fa eninao le zavatra ny tena mba manara-baovao eto mba manontany fa nakaiza ry Alibaba totsitana le any Alibaba sao dia tesitra Alibaba tamin'le zavatra tsy nandeha amin'ny ara-dalàna ny fizarana ka izy namenareo ny laza fa vidy fanomezan'olona le izy tsy ty Alibaba nale dia eto le malagasy miara-mitanynandro amin'ny fahasarana normal sao dia mba tsy mety andriamato minisitra ianareo gouvernemanta samy mitsabo ny tenany tsy mbola naheno an'izany ara-tany fitondrana ka hoe fitondrana ianao ao anatin'ny aretina tahaka an'izao dia hoe samy mitsabo ny tenany orgaty manana fitondrana fa milaza fa hoe fitondrana nareo ny lany hitondrany fireneny ity dia sahanareo no miteny an'izany voaka samy mitsabo ny tena inona nataon'le vahoaka io raha zany voatenen'ny maître Andra teo olona mieritreritra ny anasoanto malagasy mitsabo any aminay ianao any ambanivohitra any tsy misy nge any laza nge afilo fa amin'ity herinandro ity dia ho aparitaka tsy eveonareo ny andra félicité nano any Arivomamo amiarinarivo any Soavinandrina mabongolava félicitaire nano any tadidiko tamin'ny heritaona fa nandrasana blindé mihitsy zay olona avany mandeha tongotra ho any Arivomamo mandeha amin'ny lalan'iny mianatsimo maka malala londo makany misy maty ny an-dalana fa rahana blindé hoe tika le blindé itifirana le aretina fa ny aily izy hoe tsy maintsy misotro an'le tambavy ndray inona ny zava-misy androany tsisy naray ary any asiondray hoa zaka efa niteny hoe atomla izy dia apartao ny président la mambahoaka ny lazany hoe fenona eran'ny fokotany zany andro siterna sy ny andro barika fa tsy nisy nakaiza le izy ka eto dia miteny hoe samy mitsabo ny tenany
ohatra mampitsapa ohatra mampikorota-tsainy ny vahoaka ianao fa natao inona no ataonareo, anao inona zany ianareo. Vaksiny tsy ampiderinareo. CVO dia davinareo lazaina paritaka mahasitrana nefa tsy mahasitrana na alefasina izy na dia ataonina fanalana etaeta ary. Fa ny rano angefa maloto zao fa ao anatin'ny fahavaratra e. Tsy hitako ihany le olona mamanana mieritreritra mitsabo hitady fanafody io resa mety ireo. Honorable maître ihany fa lazaina fa agnodidavinareo takina ny zavatra sao dia mba tsy mety nge areto. Le marina lazaina hoe vonoina ve le malagasy. Rehefa tsy hinanareo dia ty valy fingika fingaka. Rehefa tsy mihinana CVO nareo dia tsy misy koty ary tsy misy vaksiny. Miala tsiny masika le fitenena fa zay zavatra hijerena azy. Zaho eto miteny zay mampanohatra masika mpanohatra fa tsy lamolamo aminareo mihitsy ary tsy sangy aminareo zay raha ohatra zavatra marina hitanay profo. Ny raport ataonareo amin'ny télé hitanay amin'ny télé isan'andro mijery ny vahoaka. Reto télé rahavavy reto mpiaratsikomakomba miaraka aminareo reto. Roa maty, telo maty, 5 fota lalamanga. Tenenao na ny rivomamo afiry ny tao rivomamo tamin'ny terinandro ty hatry ny maly mbola nisy. Eo district eo renivohitra ny oxygène tsy ampy anankiray no entina mivezivezy ampitapitaina. Tsy miteny aminao aho isaky ny firy vao tonga ny rapport avy Malala Londona avy any Andramely na avy any Ambatomanga na avy any Ambomasina ny avy any amin'ny Antsorivo. Ny eo amiko zay mba fantatrareo fa ohatran'le pesta ihany io zany nahita misy pesta. Fa mialatsiny fa maty mbola chef district any tamin'izay. Fa tany Ambomandry maty le olona dita maty mipeta fanakorontanana tao tanàna mihitsy. Tsy maty mipeta fa ataovy maty mipesta rangaha. Dia ohatr'izay zany dia davinareo anaovana an'ity dia hoe satria efa mipetraka folo ihany mahazo mandevona. Na maty io dia izay maty rehetra zany dia nitsahatra amin'ny fony. Mararo amin'ny fony na rary fo. Satria efa tsy fantatra fa tsy hita rehefa tsisy rehefa nafodiky tsisy eto manana. Inona zarainareo any? Ndana makany rivomamo dia le le ambulance tsy afaka nareo na aizatsiny mialatsiny mbola zaverika. Tsy hainareo no mividy ny ambulance menana rivomamo fa fanomezana avy amin'ny Koreana io masoko nahita. Ho ana rivomamo satria nahita tamin'ny herintaona fahasairana fitaterana marary tany rivomamo tamin'ity resika aretin'ity. Dia mipetraka le aminazy raha le tantsahany aizadiny vidina olatra, vidina voatabia, vidina bononoka, inona no andoavana gasoil, hoe tsy maintsy mandoko gasoil voaterina Antananarivo tsabony, fa ny eto Rivomamo tsy mara, inona moa ny Rivomamo? Fa ny natoriana nge tsy ampy. Godoratoriana io izy io. Fa zara raha zao inona no ividanao tsy mihetsika l'ambulance raha tsy mandoa vola le fijany efa ny tena rehefa nomeny olona ianao tsy nandona vavy tovety ary. Dia manino anatin'ny budget avo le budget ministère fahasalamana. Anaovana gasoil ametraka aminay asio barika firy mijanona ho an'ny ambulance isaky ny renivohitra na district na Rivomamo na Miarinarivo na Soavinandriana na Trambokolava ray manontolo rehefa district raha vao misy ambulance dia tia gasoil-nareo, tia chauffeur-nareo, tia mécanicien-nareo. Fa inona nefa nitsabonareo mitian'ilay le président Mambaoka milaza ny hoe miasa ny CSPD mandana makany bénévole daolina any aminay mbola be dia be. Le bénévole sarotra aminy le aretina nge grave. Tsika milaza hoe zao hony dia ohatran'le resaka président milaza ny hoe ampitao zay dia tonga ny ministre dia tonga ny ministre tonga ny midina any amin'ny ragova dia zao hony dia iny zany le hony manampatonga any fa ny any aminay inona moa ny tsabony eo ka ny fitaovana ampiasaina raha tsy misy gantsy manana fitsapanafanana tsy misy inona no ataony ihany dia voatery le olona levolevona fotsiny ny atsaka nefa vidy aina ianao zay nataoko hoe le olona maty sy amin'ny lera mba mety hanana zany fiainana mandraka mba hanana fiainana maritra mba hiaina fa tapitra teo ny fiainana satria tsisy ndany ianao mancommerce tosika dia jereo inona eo raha ohatra ianao ka jereo tsara ny vognomaly fakomaly ny resaka za tsy miresaka hoe manakareny ny olona na tsy manana fa nivelana ianao ny mpianatra
dia €500 tsirairay avy mpianatra rehetra any an-dafa amin'ity confinement ty. Kina moa koa 500 omenao ahy ohatrany valerina 500 millions 500 €. Savonina 500 raha tsy foinao ho an'le vahoaka rehefa ianao milaza ny hoe tsy maintsy sasana madio ny tanany mena rano anaovana kasibosy 500. Raha misy 3 alina 4 alina any aminay na firy zay ve dia tsy voavidin'le fanjakana. Nefa ho fanarao planina 300 ino izy Airbus 320 raha voavidinareo vao ho fanareo nitsangatsangana tany na ny député raha lasa tany. Zavatra hoanina fotsiny fa tsy han'ny mpanao zavatrako izy ny tsy hitaingina satria zay le zava-misy ohatra zay keo tany Tamatavy kagnenao reny zava-misy mialatsiny fa samy tia amin'le barea daholo tika menakavy ary zay zao dia isan'ny akanjo barea fa ny fomba nanaovana azy nalaovana politika loatra le izy dia rienina lehany lasa politika ny mpanazatra lasa mpanao politika nisy mpanazatra any eran-tany nisy mpanazatra conseil au présidence mpanazatra ny équipe nationale malagasy tsy misy an'izany ny olona fa hoe sport de sport fa tsy misy an'izany karamoy dia zay filentsika misy an'izany misy conseil technique manondrana daholo mpitondra fanjakana ao anatin'ny mpitata zay no ataoko anareo inona ny olana tsy ajanony le izy rehefa tsy hay. Aloha mba miala araka ny tenin'ny honorable Maître Yandra teo tsy zavatra tsotra be asina raha vao miteny ianao dia misy zavatra mesure zany raisinao kaikeo ny fanafodiny ty dia manao kasibosy tsy mitakosina mividy sasana asa tanana savony alefa amin'ny telefôny teteny rano dia manasa tananao dia misy mpanoro fa le savony anasana tsy misy an-tanany tsy savony any le olona raha intelo isan-kerinandro vao manasa savony tsy fantatro zay mba aizadiny président tena tapaka le olona tsisy le paitra ozy zareo any tsisy le vola isana tsy misy ny andro maintsoahatra dia inona anao tao mandevinako zay le zavatra misy ary zay mety zavatra isy amin'ny zavatra ty rehefa tsy hanao ny rokandro malagasy avelananao ny olona zay mahafantatra any aminay miakatra ny teniboatra ianao dia mitsipona ny olona any ambanivoatra any hoe ty mety zao fanafody aniny ty dia hoenjehanao koa ve satria tsy lany ny fihevehoana aiza rehefa tsy lany apetroana angaty dia aloha mitady ny zavatra mahasoa ampidiro a le vaksiny aloha hiditra dia tsapainay zay ny tsapa voalohany fa iza vaksiny tsisy no ampidirina ka hoe atao ringanao daholo ny mpanohatra fa le tena izy dia zay keo mba hitesta hoe ty zany le izy ty mialatsiny fa tsy mifampatoka zay ny tadiavinareo io raha zao ao anaty tokony hiara-andinika mbola tapatra nentina honorable fidèle hoe tokony hifandinika tao anatin'ny zavatra ina nitsabonina ny tiaretina mifafy eto Madagasikara mazevatra ty nareo mialangalana zay ny teny namana honorable fidèle androany omaly dia zay zany ny zavatra iaina atsika eto Madagasikara dia zay ka miteny aho hoe raha resaka fitsaboana zany tsy ampy araka ny teniny zareo teo amin'ny inona resitsabo paramedy ajanony aloha ny fanaovana recrutement gendarme nampitany filamena na fahaloha ampidiro aloha ny recrutement reo olombelona be dia be amina rivonindreo alefaso any ampitsabo aloha io maika ameo andamin'ny teny fa ninga tsisy andamin'ny teny tsisy ninina hatramin'izao le gendarme niasa tamin'ny heritaona na polisy na gendarme na maramila ny andrena mandraky tiny andrano mba mba marina moa raha nahazo fa vita ketsateny dia samy ten'Andriamanitra fa ny lehibe manao ny ataony any ambony any foreria ndany lasa miandry arabe ndana manitana fokotany zay ny natao mpitany filaminana niasa ohatran'inony reny misaotra n'ireny tena niasa reny nandeha fa inona moa ny ataony le mpitsabo hiaraka aminy sady kitainy tsy varomaina
aza mandeha lavitra kory fa etsaka izy 10 kilometre miala eto manomboka eo anao manomboka Matomboravavy makany aza mijery ny renivohitra aza mijery ny renivohitra koe nandeha te Matomboravavy dia tetsy dia nandady amoron'ny arabe fa mandana milatsaka kely ny ambanivohitra dia jerenao hoe ohatra ninona le malagasy entinareo amin'izao fotoana ohatra ninona ny fiainanareo malagasy hoe na vola iainany ara tsy misy tena lasa miaina amin'ny fotaka le vahoaka any ambanivohitra jerena fa mijery amoron-dalana sao dia mahita ny olona ny tsara vato manao hoe reny Matomboravavy ohatra miaingaingy tsara miaingy mety ny fiainany fa milatsaka ambanivohitra dia hitanareo hoe ay le vahoaka le tena misy potaka miaina amin'ny tsy misy mialatsiny fa zany ny zavatra tiako entiny eto zany tsy mba mendratrany teny an'izany hoe angivy mangazo ry boxa no hoanina tetehana miaraka mikatsaka dio no hoanina fa inareo mba minanana io fa inareo milalao vola be loatra betsaka le vola io tsy hitanareo tsony ny aina nanaovana azy be loatra be le saoseo aminareo mirotsaka ny avary tiako tsy mety be dia be nareo milatsaka amin'tiako efa nisy ny ratification nataonay teo dia efa tonga le izy zany dia makany aninona dia ondray nareo manao an'ny ataonareo fa le vahoaka ry je maty eo maty mialatsiny zay ny fahitanay azy ihany voavany aho miakatra androany vozoma andro amin'ny maraina niakapitorana bonoka miakatra makatỳ Nosy-be niakatra nankatỳ androany zoma nahitako an'izany fa tsy fidy ny atsirariny tsy mety ayakoroana be vavy manana tena zay tena ikoroko anareo ny zavatra misy aiza atao mba tratrako any ihany tena mba mariny zany fa tsy misy misy mpitoro sosolo tena mpanjakana inona gouverneur ohatra ny Antsirabe teo ny vola niditra taminy raha tsisy mpanaraka ko inona nataonao zay tiany anaovana raha izatsy amin'ny toerany arako meo 2 milliards na 1 milliard ty vola dia andananao raha gova miasa dia ataovy amin'izay mamety anao fa izy moa nanaraka an'io tsisy mpanaraka an'io tsisy conseil régional io raha nentina tao tamin'ny fivoriana farany teo hoe ho ampidirina hodinianay tamin'ny ino tanakany teo iny fivoritsika farany teo iny session extraordinaire fa vototra tao lay le izy fa tsy raha ampidirina tao satria manelielina fanjakana ny fisiny io dia aloha tsy misy fa izy raha vao mividy izy navita miay amin'ny daholo député rehetra conseil régional ny président faritra ny président pokotany fa vita ketsoanareo dia efa miteny tsy anintsy aninonako satra toko ameko anareo ny fitonana ao namana 5e arrondissement namana fetra hitondra ny afatra hoatsika menakavy amin'ny ty Azomate misaotra Zokobe honorable député Rodin avy any ambanivohitra miaraba ny rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao andro vitsivitsy no tsy nandalovana teto ka maromaro no zavatra tiana ho ambara sy fampizarana amintsika izay manaraka an'izao fandaharana izao anatin'izany no voalohany indrindra no anehoana ny fiaraha-miory ho an'ireo malagasy mpiray tanin-drazana izay namoy nahavana namana tapaka mpiara-monina tao anatin'izao fotoana sarotra izao dia zany fa ao ny fahalavona tamin'ny Covid-19 nefa ao ihany koa mety fahalavona no ny antony no ny aretina maro sy ny zavatra maro izay mety nitranga toraka izany ihany koa ny fampahirezana izay hoentina ho an'ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana misy ny ao anatin'ny atao hoe mbola maivamaivana misy ny ao anatin'ny atonotony nefa misy koa ny anatin'ny atao hoe forme grave dia mampahiry antsika satria fantatra ny fahasairanana izay arahan'ny malagasy rehetra miaina amin'izao fotoana izao araka ny teniko teo elaela no tsy nandalovako teto amin'izao plateau ny miara-monja izao ka raha ny resaka sy ny zavatra tiana horesahana dia maromaro ihany ka na maraina eto ary ny andro tsy ho tapitra zany fa dia hoezahana ny horesadresahana amin'ny ambangovanginy izay tsy harona ka mandalo atany eritreritra voalohany indrindra amin'izany ny resaka atao hoe malaza ratsy dia ity aretina mandoza coronavirus ity coronavirus izay ny arahantsika nahita tato anatin'ny andro vitsivitsy
fanamoizana ain'olona maro efa niteneny ny maître ianitra teo ihany ary efa hitantsika tamin'ny fampahalalam-baovao fa 520 zao raha ny afako-maly toraka izany ihany koa ny talohan'izay ary tsy sanatria maniry loza fa dia tena mbola hitombo zany raha ny zava-misy raha ny zavatra hita toraka izany ihany koa ireo mitondra ny tsimokaretina eo indrindra voalohany alohany anomboako nefa makafakana sy ny tondrako ny faneho-kevitra eto dia mampirisika ady ombonany ity ary miara-manaiky amin'ny fitondram-panjakana izay raha ny amin'izay izay ihany angamba ny mitovizantsika hevitra amin'ny ankapobeny ady ombonana izany coronavirus izany ka manamafy ny teny sy ny fanetanana izay efa nataon'ny rehetra hoe ajao ny fepetra sakana tsy paritahana zany akoatra ny resaka fanasatanana fanaovana ny masika na ny aritava arovava ary orona fa tsy arisoka akory arovava ary orona dia tokony atao ihany koa ialana ny fivorivoriana anatina toerana miboka na toerana kelikely io na toerana lehibe fa rehefa tsy akala manjana dia aleo mitandrina aza mifampitakisikisyna aza tsinoavina le izy satria tena mahery vaika zany aretina zany mahery vaika zany tsimoka aretina zany tandroviny aitsika tandroviny ainy manodidanao tandroviny ainao fa tena mafy nahita izahay ary vao maly no maly izahay no nandenandevina olona matiny zany aretina zany inona no natao tsy niditra tao am-piangonana akory izahay miala tsiny ialana tsiny tamin'ny fianakaviana fa noho ny fitandremana dia tany ivelan'ny fiangonana izahay no ny andry dia zany endriny ataoko anatin'ny fitandremana daholy ka ny tena teo koa hitondrako ny votoatiny ny resaka fandraisana anjara fitenenako androany dia makasika ny ankapobeny manoloana zany ady amin'ny coronavirus sy ny arety mandoza izany inona ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao inona moa zany ny tena zava-misy marina inona ny lesoka ary inona natao hoe za tsy miteny sosikevitra inona ny tokony ho ataony ny fanjakana manodididina ndray zavatra anankitelo zay no hitondrako fa ny ho-kevitra ho an'ny anio zoma zava-misy dia raha malala petsaka ny fampanantenana natao petsaka ny teniteny petsaka ny atao hoe blingbling ny eritreretina teo zavatra mamirapiratra mandalo tsy maharitra karazany fandrendrena saim-bahoaka natao teto amin'ity firenena ity aiza ho aiza izany zavatra zany amin'izao fotoana izao tao anatin'izany no nipotra koa ty arety mandoza ity nipotra ny coronavirus andiany voalohany dia nitsotsorony zany aretiny zany tsotsorony efa niteneny namana maître ianitra sy député Rodin teo ny hoe tsy mahery noho ny peste zany tsy mafy noho ny choléra zany voafe io efa tena fitondram-panjakana efa tena manao ny tokony atao izy rery ihany ny resy lahatra tamin'izay zay ny zavatra nampalahelo fa ty oriana ny vahoaka no mizaka ny ngidiny sy ny amafiny zany zavatra any araka ny teniko teo akoatry ny fampanantenana izay tsisy tanteraka ny akamarony tamin'ny 2018 raha tamin'ireny fotoana ny fampielezan-kevitra eny fa manampitrotraka andray ihany koa le tsy fahaiza mitatana le firenena tsy fahaizana mitatana manoloana n'le ady iraisam-pirenena atao amin'ny coronavirus mbola mandeha ihany ny resabe mbola mandeha mifanatsotsorana zao zavatra hoe efa resy zany efa voafe zany tena voaka ny CVO talohan'izay nandeha ny voaka nandalo le ramatoa tsisy ramatoa nandalo zany mihitsy moteto hoe zay ndray tsy mino an'izany hoe asa izy moa ny anarany Joana avy any Brésil nisy film comédie fa tsy mampime mihitsy le izy fa tena resaka hoe fandrendrehana saim-bahoaka dia nisy tanora mpanamory dia nisy avion madinidiniky nipetraka teo dia nisy ramatoa nanome lamosina dia nilazaina fa avy any Brésil dia eto Madagasikara natao daholo zao fampandriana drisa sy fampanantenana pokaty zao sy hoe ivoaka eto Madagasikara zany zavatra asa nafanafody ny tiany tenena tamin'ireny fotoana aiza nalohan'ny olona zany CVO zany zay ny mahalaza azy tsy misy killa tsy misy miprofo fa miaro tsy misy miprofo fa mahasitrana ka ao anatin'izany no tonga dia hidirako satria ao anatin'ireny fa ndresahany metra rato ihany fa tsy aritra le izy dia ho resahako mialatsina metra raha foatra mamerimberina fa nisy an'le atao hoe ED sahako ny mijoro vavolombelona eto fa izahay dia efa nihinana an'io amambolana maro ny efa nihinanana an'io
ary atreto aloha isaorana an'andriamanitra isaorana zay namokatra azy fa mbola voaharo izahay mianakavy sy ny manodidina anay amin'izao fotoana izao dikan'izay misy singa atao mety maharo anatiny na tsy tsatatra voaporofara siantifika fa matoa malaza le izy hatrany Eropa rehetrany hatrany Amerika varatra rehetrany hatraiza dia mitady dia inona no zavatra ataon'le fanjakana inona no vahaolana hitan'le fanjakana sy ny fitondram-panjakana hampanatsoana le olona nefa hampanatsoana ilana vaniny ilana sotasota satria somary mahatsiaro ainina ihany namoaka ny CVO nanaovana filma cinéma be mipopoka be mihitsy ny famoahana an'izany teny amin'ny Imra nefa takona tanteraka eo anoloanany ED1 izay ataoko hoe nataon'le olona atao anaty discrétion satria raokandro ohatra ny endrika ho l'essentiel namidy tsotra tsy nanaovany olona tapage na nanaovana publicité be zany zavatra zany fa izao nefa ny olona resy lahatra hifandrombahany zany zavatra zany dia marary ny andohan'ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra dia eo ndrefa ilana vaniny izany olona zany ary raha ny fantatro satria tsy mahamenatra any ny tena zay fa misy fianakaviana ao anatin'izany comité scientifique anisany nanampy an'io asana io olona Edmond Rakotomalaly io nanao ny fanaraha-maso nanao ny fikarohana nanao ny resaka famokarana izany ED1 izany alohan'ny amoahana azy ho jifainy ny vahoaka ka dia eo no mampalahelo tokony mba hanova fihetsika izao fitondram-panjakana izao sady manao sain-jaza ianareo mialatsiny mitata loatra ny zazakely ianareo amin'ny fitantananareo eo ny tsy mangarahara eo ny tsy fanaran-dalàna eo ny fanaovana tsodzay izay tsy mitovy hevitra aminareo na sanatria raisinareo mpifaninana aminareo izany olona mikarakara ny ED1 izany namokatra an'izany vokatra atao hoe ED1 fa izay aloha mahita atretra fa ohatrany tsy nisy ataoko hoe effet secondaire na sanatria mety vokadratsy fa amam-bolana ho izahay mianakavy no efa nampiasa an'izany zany moa raha hita ao anatin'ny olana ihany ka dia antsonay atao amin'ny fitondram-panjakana hoe velao iasy avelao mokatra efa tsy vitanareo araka le fampanantenana ny hoe maimaimpona izanana fanafody maimaimpona ny fitsaboana ny coronavirus eto Madagasikara tamin'le andihany voalohany izy zany efa vonona ny toerana rehetra andraisana ny marary rehetra ao ny soa ihany fa nanao hôpitaly manara-penitra izahay soa ihany fa nisy andrisy fa teto tsy mbola nisy navita zavatra ohatry ity mihitsy raha tato anatin'ny 80 taona raha ireo mpitondra ny fandimby ny zavatra hita nefa mialatsiny andre matofoloha mialatsiny aminareo ekipa amin'ny fitondram-panjakana fa nahatambatra raha ny lesoka vita nireo satria samy olombelona ihany ireo filohan'ny fandimby teto amin'ity fireneny ty hatramin'ny azotsika fahaleovan-tena fa tsisy naharesy anao mihitsy andre matofoloha tena mialatsiny fa mila manova toe-tsaina mila manao matomatotra kokoa fa tsy vitan'ny resaka ty fitantanana fireneny ity fa dia manarak'izay ndraiky io zany satria efa resahako teo ihany ny hoe inona ny zava-misy zany rehetra zany ny zava-misy tsy misy tanteraka ho fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana misy ndresahana teo ny gouverneur ndresahana namana teo ny gouverneur amin'ny vakina karatra ireo gouverneur ireo fampatsahivana fa ny fiainana any amitoy tsy Covid-19 mandalo dia hoe ho adino ny zavatra tsy mety rehetra ka soa ihany fa teo izahay mpanohatra soa ihany fa teo solom-bavambahoaka mpanohatra mampatsiahanareo fa ny fahantranany mbola eo ny fahasairanana mbola eo ny zavatra maro izay manahirana ny vahoaka noho izany mitarika ny resaka hoe tsy afa mampiana-janaka tsy afaka mitsabo tena politika inona le tianareo lazainy hoe trevy politika mba eritrereto kely angerim-piaino raha tsy teto izahay mpanohatra namotsipotsitra ny zavatra tsy mety tato anatin'izay roa taona mahery nitondrandro fitondrana zao iverina rehefa taizany misy an'ity fireneny ity satria ireo tompony kinafinafina tompony oeraoera tompony laingalainga tsisy transparence nyresaka bonne gouvernance zany efa mitombenanareo izany efa nidikainareo ny lalàna sy ny procédure amin'ny fombafomba nataonareo fotsiny zay fanandrify amin'ny lohanareo aizytsika normal raha izao ny situation misy atsika araky ny teniko hoe mbola nanampitrotraka ny Covid-19 fa nateo i Covid-19 ina tsy teo tsy niny mihitsy aho hoe efa nidroso tany amin'ny karazana fampandrosotsy satria mbola olanareo koa ao anatin'izany any ny tsy fahaizanareo mamaritra amin'izany atao hoe lahara-pahamehana tsy hitanareo mihitsy izany iverenako ihany koa mibare satria samy tia baolina isika
samy tia tanyrazana antsika samy miaro ny ekipa antsika fa raha ny zava-misy anie ny tena nisy marina anie nakasika ny Barea inona moa natao ny fitondram-panjakana raha tafiditra tany amin'ireny atao hoe phase finale tamin'ny taona lasa ireny ny ekipa antsika nisy ve asa na initiative na ezaka nataon'izao fitondram-panjakana izao ka nahatongava ny Barea tamin'ireny toerana nisy azy ireny tany amin'ny ataoko hoe ampahefa-dalana ireny vao nitsana raha tsy diso metra ianitra fa inona nataonareo nahatongava an'ireny tany afa-tsy niantoka atao hoe niantoka ny freny anga dia nanao mifampifondrona izay fa tsy zay nge ny tokony natao fa tany am-boalohany natao hoe mérite tamin'ny zavatra rehetra zany dia atolotra mihitsy ny kapitenin'ny ekipa tamin'izany fotoana zany misaka raha arak'ilay fiteny nanangona an'ireo le mpilalao nitsidika ny fampiresaka tamin'ireo rehetra eo hoe iza ny voninanao an'izany andrafitra ny ekipa pirenena aminareo le mpilalao aty ivelany nareo le mandranto reny efa mba milalao any amin'ireny ekipa lehibe any ivelany reny nisaka zany faneva ima zany ary anisany tena hoe tokony antoka tamin'ireny hoe nahatafakatra azy tamin'ireny dingana maro reny fa le inona nataon'le fitondram-panjakana tafakatra dingana voalohany zay tonga dia nanomboka nijapy dia teo hoe niditra tsy hitanao hoe tena lafy ny ara-teknika na tany amin'ny fanomanana na tany amin'inona tsy tena hitanao fa dia hoe eo le nararotina nijapiana ara-politika le zavatra dia tao anatin'izay ny nanaovana fanambarana hoe hoatsangana ny kianja Barea tao anatin'izany hoe asitsika kianja manara-penitra ho ataontsika an'izao sy zao zay le teneniko hoe tsy hoe ratsy ny manangana kianja tsy hoe ratsy ny manatsa fa lara-pahamehana ve zany andriamatoa filoha lara-pahamehana ve zany andriamatoa ministry ny fanatanjahantena zay le hoe oeraoera zay le hoe tsy hitanareo le lara-pahamehana tao anatin'izany ary mbola ohatrany adinodino zay mantsy le Colisée mafiry miliara marina moa ny lany tamin'io Colisée io raha zao marina ho mety tsy fampità zany fa tsotsotra loatra le ataoko hoe fomba filazako fa mba ataovy ngery vahoaka mba se vavoaka ny fitondram-panjakana ny vola lany tamin'izany Colisée izay tsy hitanao mihitsy ny antony nanangana anazy hatramin'izao tsika miteny zao dia tsy hitanao mihitsy atao inona zany atao inona ary ny toeriny rehetra ataoko hoe ny rehetra nanohatra an'izany ny 750 isan-jato ny vahoaka malagasy sy ireo karazana taranak'andriana fikambanana isan-karazany fa iny aloha hoany fehitrerety fotsiny raha hoe oxygène na ireo karazana mpamokatra oxygène na fitaovana ilaina hiatrehana an'izao coronavirus zao nahazo firy raha ny vola lany nanaovana an'izany Colisée izay tsy hitanao zay antony ilana azy amin'izao fotoana izao dia nampanginina le izy tsy anjaina ny lalam-pandrena araka ny teniko teo koa ohatrany hoe metsoromen oatra fa mialatsiny tsaroko teo le tenin'ny namana hoe ohatra ny lozany manentsika ny solombavam-bahoaka ho vakina karatra fotsiny zany gouverneur zany tadio andriamatoa gouvernora fa ianao nge anisan'ny mpandika lalàna ianao miaraka amin'izao fitondram-panjakana izao satria raha nitendreny ianao ny lalam-panondrenana dia nanambara fa fidina zany chef de région zany fa tsy misy an'izany gouverneur izany fidina ny mpanolotsaina paritra dia mirere ianareo satria any lehibe ianareo ny fahefana dia tendritendreny ianareo dia mirere ianareo tsy misy ny mpanamarina fa dia mandidy dia omany ianareo mandidy dia manapaka ary tsaroko tsara mihitsy tamin'ny taona 2024 andriamatoa gouverneur Natsirabe vakina karatra fa ianao io no nilaza na niaraka tato amin'nytiako Madagasikara risika tamin'izany fotoana izao ny teninao izahay hozy izy tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana nanao ampimamba ny fananam-pirenena ianao angamba n'izany magaga mbola tsy nahavoentsika anao hatramin'izao sa ve ianao ny safidy hoe nanao sakaiza mipandresy ka namadika palitao dia lasa ianao nanaraka ny filohan'ny Rajoelina nanaraka ny révolution orange zay orange zany copiena bêtement fotsiny sy fahatany tamin'ny zavatra nitranga tany Ukraine fa révolution tsisy révolution zany teto fa fanapotehana firenena nisy teto zay ny teninao any mbola misy tahiry pièce tahiry tsara milaza an'izay hoe nanao ampimamba izahay ianao ireriny nanao an'izany raha izahay tsy mahatsiaro tena nanao ampimamba izany ny are-pirenena ka mbola ho adininy ianao mahakasika an'izay teninao zay ary manaraka izay indray mahakasika ny resaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny nataoko teo hoe misy antony ny mampahatra antsika amin'izao fotoana izao misy antony tsy mampandeha izao raha-pirenena izao satria ny fotoana mandeha ny fotoana izahako afoezina fa tia no ataoko hoe fanehoan-kevitra farany avy dia verina indray ngamba ny amin'ny herinandro ambony iny tsy angamba fa tena iverina raha sitrapon'Andriamanitra inona ny tsy mampandeha ny le fitantanana ny le raha-pirenena maro loatra ireo atao hoe tsy havanana ve tsara-masabomanga
sa manararoatra fa na insistisika tena kaiky ny atokony filoha ankehitriny nefa tsy tena hitanao akory hoe inona moa ny tena fahaiza-manao ny inona ny tena traikefany ny sasany ara dia ohatra ny hitanao tany am-pianarana zany a ohatra n'le mpangalatahaka taminao a ny sasany to ohatra n'ren'le asana ny vidy diplôma na nanaoana na tsy hitanao zay tena traikefana na tsy voapirofo izany fahaiza-manao zany na traikefana nana ny tena nivony asa maro loatra ny olona toy ireny manaraka an'izao a fitondrana izao nefa nahazo toerana ka le tena manam-pahaizana le tena manana traikefa lasa natao akilabao fa ireo le raha masabomangy ireo no tena tompony fanapahan-kevitra ireo zany le mpanao hoe eny tompoko mety monsieur le président zao ireo le na atao boloky ireo a satria tombotsy ny tadiavina any rindrinany rehefa tsy ho avy ny fotoana tsy maha eo amin'ny fitondrana ntsony ny atokony n'Andriamatorajoelona dia lasan'ireo mety ikisaka any amin'ny HVM mety ikisaka any amin'ny TIM izany antony rehetra zany zay le tokony hanaovana nyvana ny toetsaina fa tsy androso mandrakizay ty fireneny ty raha mbola olona toy izany no maro anisa sy tompo ny fanapahan-kevitra ao anatin'izao fitantanana amin'ny firenena ary ny amaranako azy dia nisy resaka mampimetsiaritra ity le mbola fialana sy ny fomba n'izao fitondram-panjakana zao hoe ny fanoliana ny andraikitra any amin'ireo na ny mpanohatra io na ny amin'ny olo-kafa nisy an'le fanambarana nataony tao amin'ny ministera ny fitaterana ataoko hoe ny tompona andraikitra ny APMF dia mampome lazaina fa hoe botry avy any ivelany tany asana avy any Afrika Atsimo izy io na avy any Komoro no nitondra an'ireo olona nitondra ny tsimokaretina faharoa andia amin'ny faharoa teto amintsika fa ny Komoro ono dia zao no tena mampome ao anatin'ilay izy tsy hitandry zareo ny nidirany teto satria atsokosoko ka raha tsy hitanareo ny nidirany teto fa atsokosoko fomba ahoana ny nahafahanareo milaza fa ireo olona ireo no nitondra le tsimokaretina le variant avy any Afrika Atsimo sa nareo mpanao mazisa mpaminany sa mandray ny teninareo Andriamanitra kely mihitsy ianareo fa raha tratranareo le olona ka nataonareo fitiliana dia raha voapirofo tamin'izay fotoan'izay fa ireto olona nandeha tsokosoko niditra tsokosoko teto amintsika ireto no nitondra izany dia hoe tena olona tompona andraikitra tokoa fa ianareo loza raha nilika tsisy ohatra anareo fa dia mba mieritrereta ihany mieritrereta indrindra ianareo manam-pahaizana ao anatin'izao fitondram-panjakana zao amin'izay ambaratonga mpitantanana misy ianareo sa ianareo mijoro fa ady ty atao amin'ny Covid-19 ty ampy zay ny kaboraraka ampy zay ny tsy fahamatorana mandraisa andraikitra ianareo fa horindrana eto tsika mianakavy raha mbola toy izao mitondranareo ty fireneny ty ary ianareo nge mety ho afaka ihany fa le vahoaka sarambabe bahoaka izay 750 isan-jato tena mahonena tena mahantra ka dia ao anatin'izany no iraliko soa antsika rehetra anao paska sambatra sy mahafinaritra na ataoko hoe eo ary zany arety mandoza izany ary manantena fisy fandraisana andraikitra sy fahendrena ho raisiny zao mpitondra fanjakana zao ka afahantsika miady amin'ity aretina sy mba hiovan'ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany ka dia mametraka ny mandram-piona sy ny mametraka ny firalitso ho antsika rehetra amin'ny manaraka indray veloma tompoko dia isorana ny namana député Fetra tamin'ny faneho-kevitra teo alohan'ny amaranantsika nyity fandaran'ity dia misy namana zay efa ao amin'ny Antsoatarby mandra-piandry anazy aloha dia ho resako kely aloha ny resaka jirama tsy hoe korytsika misy Covid dia adino ny problema olana goavana olana tena goavana tsy mety voavahan'ny fanjakana hatramin'izao resaka jirama isan'andro ny délestage isan'andro tapaka ny rano tapaka ny jiro tsisy vaolana hatramin'izao fa inona ny tena ataon'le mpitondra fanjakana inona ny tena ataon'le tompon'andraikitra ao anatin'ny jirama ao anatin'ny ministeran'ny rano hoe facture lafo tsy maintsy aloha isam-bolana misy facture firy tsy maintsy aloha marina fa misy ny fanerenany jirama zay anao any vérité de prix fa inona ny mesure raisiny fitondram-panjakana ny fahitana azy amin'izao zany dia ny fanapa-kevitra raisiny fanjakana dia tsy maninona sakrifiana ny vahoaka malagasy dia tapahana isan'andro ny rano tapahana ny jiro ary avela ao anatin'ny maizina sy ny rano ny malagasy fa izy tsy maintsy mandoa facture lafo ngamba ny andrasana ilahatra tonga ihany amin'ny ministeran'ny rano na iry amin'ny FOBN jirama ny vahoaka rehetra zay ngamba nareo vao ho taitra amin'ny fotoana ilana ny rano mihitsy ny amin'izao fotoana zao zay anaovana ny
ady amin'ny valanaretina mila rano mila savony no tsy misy ny rano tapaka jiro tapaka zava-doza zavatra mitranga eo anatin'izany mahafinaritra no ataon'ny fitondram-panjakana raha tsy teny fotsiny ny any Mahajanga nge nitabataba miantso ny namana rehetrarehetrany ary misy raha moa ny namana asimma kely izay manao orona-peo sy orona tsara mihitsy any anatin'ny tambajotra seraserany milaza ny zava-misy any engany mba misy namana ohatr'ireny koa any amin'ny toerana rehetra any amin'ny faritra reny tanina daholo na rehetrarehetra ilaza ny zavatra misy izay iainanareo any amin'ireny toerana reny fa ny fanjakana no andrasantsika na ny hainao manjery mpanjakana sy misolelaka amin'ny fanjakana dia tsy misy zavatra ho fantatry ny olona rehetra eto amin'ity Madagasikara ity hisoranareo mampita an'ireny vaovao reny fa ny fantatra fotsiny dia hoe ny oeraoera aloha ary ny mahafinaritra aloha vao mahasoa izany zavatra zany hita any Mahajanga dia fantatra hoe ny bloc administratif dia lasa ny lokoana amin'ny lokon'ny IOM efa tsy hita efa tsy hita tableau zany tsony efa tsy alamody tsony zany efa any kibony omby zany dia mbola atao lokon'le IOM ndraiky io le bloc administratif izay tsy ny fitondrana ankehitriny no manao azy fa misavika ny nataon'ny olona teo aloha nareo nge mampime tena mampime ary mezan'ny olona nareo fa ridicule ny zavatra atao eto Antananarivo indray zao dia mitabataba ny conseillers municipaux fa hoe vola 10 milliards d'ariary 10 milliards ariary 2 milliards d'ariary no anaovana an'le kianjan'ny demokrasia hovaina parc botanique zay ve no maika eto amin'ity Antananarivo ity eto amin'ity commune urbaine Antananarivo ity zay député moa zany dia efa miteny hoe tena vorona dala mihitsy ity commune urbaine Antananarivo ity lalana rehetrarehetra simba jerepotsiny ny toerana tokony anaovana priorité tsy atao fa le kianjan'ny demokrasia hoe filana antsojay an'le mpanohitra fotsiny dia hoe hovaina atao parc botanique io dia inona rehefa tapitra ihany ny fotoana efa tamin'ny 6 février nge no lavahany io saika ho anaovana hetsika teo anaovan'ny mpanohitra hetsika androantsika zoma masina lavatavahana kely sy ny zavatra tsy hitanao hoe inona ny zavatra atao eo fa zany fa izao no maika amin'izao ady amin'ny Covid-19 zao izay le tenena foana hoe fitondram-panjakana rehetra hatrany faratapony ka hatraty ambany ety dia tsy mahalala an'le masoa an'le vahoaka ny priorité anareo tsy priorité an'le vahoaka ary samy manana ny masoa sy mahafinaritra anazy io ngambany tsy mitovy mihitsy ny longueur d'onde samy hafa mihitsy ny zavatra mitranga zany ary ho an'le mpitsabo ireo paramedy inareo rehetra zay natao hosorona natao sorona eny lolarana rehetrarehetra reny manana zo ianareo manana droit ianareo voalaza ny lalàna zany manana indemnité zo anareo dia izay tsika eto no miteny eto amin'ny fandarana miara-manonja amin'ny fanjakana aloha avy aloha ny indemnité an'ireo olona rehetrareo na ny mpitsabo na ny paramedy na ny ireo mpitandro filaminana sy mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetrareo dia ny vao manomboka ohatr'izao ny raharaha dia aloha avy aloha ny volandreo isan'andro san'andro fa tsy rehefa vita indray ny aretina dia efa mandalo ny lalana rehetra efa mandalo ny pikse rehefa milamindamina indray ny aretina dia andray zay vao ampifilafilaina dia higrevy ireo olona reo vao manomboka zao dia takio ny zo anareo ny indemnité anareo manana zo amin'izany ianareo efa manao sorona ny aina izay dia mampirisika anareo mihitsiny zao dia izao ny fotoana hitakiana an'izany fa lanin'ny olona any mitsiziny ny vola avy eo araka rehefa voalazako teto tamin'nisy fotoana andro hoy aho hoe ohatran'ny olona mihinana ohatran'ny tsy mieritreritra ny olona mihitsy ny fitondram-panjakana fa raha mihinana ny akondro izy dia hohaniny hatramin'ny hodiny laniny hatramin'ny hodiny dia fotoanan'izao hitakianareo ny zonareo efa manao sorona ny aina ianareo fa tena misy riska goavana zay ataonareo dia aloha avy aloha ny volan'olona aloha fanjakana zao mbola fantatra ihany koa hatramin'ny omaly dia nigrevy ny mpianatra any Andrainjato any Fianaratsoa satria mbola tsy azo ihany koa ny zoan'ireo ny volan'ireo mpianatra reo fotoana ilan'ny volana zany mila mihina sakafo reo zaza reo zanaka reo zo zavatra manana caractère alimentaire nge zany bourse zany
ianareo no afaka miaina ary tsy lanilaniana ny volam-pelantaninareo sy sakafo hoaninareo fa reo mpianatra reo mila mihinana reo miady amin'ny aretana zany mila mihinana zany fa tsy ola marefo zany zany teny zany dia atsipy ho an'ny rehetra ho an'izay mbola manana ny feon'ny fieritreretany fa tsika mahafantatra fa ao anatin'ny fahasairana tanteraka amin'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasairana tanteraka amin'ny vahoaka malagasy afaka firiantrotsika dia hiatrika ny fitsarana ny gadra politika izay nisamborina tamin'ny 20 février tamin'ny 20 mars tamin'ny 20 février efa ampy angambany izay fotoana hitazomanareo andro gadra politika izay nisamborinareo noho ny fanaovana nyity akanjo menamena ity raha ny 6 avril no prévu hiakatra fitsarana ianareo kanefa azy amin'izao fotoana izao noho ny valanaretina dia misy fepetra raisin'ny fitsarana izay nahemotra ny akamaroany ny fitsarana izay atao enganie fa ho ataony fitsaranareo satria zo zany ary afaka maka fepetra ny mpitsara amin'izany ary izay manao antsoavo ho anareo mpitsara izay mbola manana ny feu fieritreretanareo aza hemotra ny fotoana hitsaranan'ireo olona reo fa zava-doza raha sanatria mivava misy anankiray ka tratra any amin'izany fonja zany zava-doza be zany hoe isy contamination ana aretina ihany koa any amponjany efa ampy izay fotoana nitazomanareo andreo olona ireo misy ny tsy salama amin'ireo avoay ireo olona reo fotoanan'izao samy manana ny feu fieritreretantsika arengany fotoanany hiatrika amin'ny pasika isika andro zomandro any zoma masina ny angatahantsika dia ny fanahy masina no hiasa mafy ao aminareo tsirairay nareo mpitsara ireo marina fa atao anatin'izany zoma masina atao an'izany fotoana zany no nisy ny olona namadika zany Jesosy zany fantatritsika ny zavatra nitranga nefa naresin'izany fahafatesana naresin'izany olona namadika zany ary nafantatra zany hoe nisy namadika zany zany Jesosy zany fotoana zao andinitsika tena ary samy ivavahantsika tsiraray avy hitodiantsika amin'Andriamanitra tsiraray avy fa tsy mety ty zavatra mitranga eto ty ny fitondram-panjakana dia mahafinaritra anazy aloha no ataony mbola ny tana masoandro ny prioritaire zany ve ny prioritaire amin'izao maka ny tanin'ny olona manao expropriation ny tanimbary anaovana lalana makany amin'izany tana masoandro zany ataovy ampy ianareo izay tanin'ny mpanjakana ao fa aloha ny tanin'ny olona izay nipetrahan'ny olona hatramin'izay veloman'ny olona any ambanivohitra any na tanimbary na trano na inona fa zany programmanareo zany inge afaka hifanarahana amin'ilay mponina fa tsy izay koa no maika zao aleo aloha hiatrika an'izany covid-19 zany ny vahoaka malagasy fa mbola ampiororona amin'izany zavatra mitranga zany efa ao ny namana Ndrianjato ministra Ndrianjato omentsika anazy ny fitenenana ary izy ihany koa no amarana nyity fandaharana ty rehefa aveo ny tenanay dia ametraka ny veloma finaritra ao antsika rehetrarehetra ary mirary anao fety sambatra anao pasika sambatra tsika rehetra ary na dia ao anatin'ny aretina ary dia tsy ambanin-javatra zany zavatra zany satria tena zava-dehibe ho antsika kristianina zany fety ny paka zany dia mirary paka sambatra paka famonjena ho an'ny tsirairay ary samy ten'Andriamanitsika rehetra dia samy salama tsara mirary fahasalamana ho an'ny marary rehetra ary mbola mamerina fa miombona alahelo aminareo sy miara-ory aminareo izay amin'izay zavatra mitranga rehetra dia samy ten'Andriamanitra daholo tsika rehetra omentsika ny namana Ndrianjato ministra Ndrianjato ny fitenenana manantitra ny arahaba topokilasy topovavy ary manasanao anatrika izao fandraisam-peo izao satria elaela isika no tsy nitafa tamin'ity fandaharana miara-mamonja ity. Marina fa omaly alakamisy no nantsiaro ny atao hoe alakamisy masina ny kristianina zanaky gasikara ny voalohan'ny volana avril io. Ho antsika malagasy dia 20 vonto atamizana volana adalo no dikan'izany ary ny volana adalo dia mifanandrify indrindra amin'ny avarampatana zany hoe fanajana sy fandraisam-bahiny ary totroiny adijady nalazaina hoe tsy mijaha tsy feny. Ny adijady no volana fanamantsika milaly
raha ho antsika teto Madagasikara. Ary dia sahivina fa ny tena pasika raha ny acte divinatoire dia ny vavalasaty zany raha ny amin'ity taona ity, zany hoe ny asabotsy lasa teo fa 17 volana mars. Feno manana ifandratra amin'ny 2:20 minitra maraina ny volana, ary izao volana itsika izao dia ny alohotsy volana izay ambara fa madio be satria andro maivana rahateo fotsy be izany alohotsy izany. Ary fanaovan-javatra dia tena fanaovan-javatra satria io no volana farany amin'ny taona malagasy, io no 12 volana amin'isika ao anatin'ny taona iray, ny alohotsy izany. Dia fantatsika fa amin'ny alahady fa 12 volana avrila izao no hitsengerina ny volana alohotsy, ary io no mibaby ny alahady ho marihana amin'ny 12 volana May ho avy izao amin'ity taona ity. Amin'io zany no hanamarihana ny alamady be raha ohatra ka amin'ny fomba finoana malagasy no resahana. Fantatsika fa ny andro pasika dia mifanongo amina vanim-potoana maromaro, zany hoe ny nivoahana tany Ezipta, ny sahivin'ny kristianina rehetra dia ilay nahafaty ny tompo Kristy. Ary ho antsika malagasy ny dimbin'izany rehetra izany dia hita amin'ny fomba amam-panao malagasy maro, ary ny volana manaraka ny fomba fijeritsika azy dia maro no azo ampifantrisiana amin'ny ity fomba fijery ara-baiboly sy ara-kristianina ity. Ho anay mandala manokana ny finoana ilay Jehovahandriamanitra izay ananan'ny vahoaka malagasy talohan'ny fidiran'ny kristianina teto Madagasikara, dia manana ny antokom-pinoana ihany koa ndrenjato dia ny eklisy anglikanina izany. Efa moa fantatsika fa ny mpaminany tsy masina taniny, ary indraindray ny antokom-pinoana hafa no tena mahatsiaro ny tena amina vanim-potoana hitrangan'ny raha ao amin'ny tatao tahaka izao. Nefa amin'ny malagasy dia tsy manana lolopo amin'izany ny zaza malagasy, manana ny finoana miropaka ao anatiny, dia mino ny andro iray hitsaharana, ary mino ihany koa ny andro izay ahafahana manao zavatra amin'ny kitsipo eto amin'ity tany fandalovana ity. Izay no hoe la mikasika ny fotom-pinoana satria zava-dehibe mifanandrify ao anatin'ny vanim-potoana antsika izany, ary tsy maintsy hiantsapazana manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena amintsika amin'ny teny izao. Dia ny aretin-dratsy ny Covid-19 izay miova endrika ary mitady ambabo ny vahoaka malagasy maro anisa raha ny fitrangany amin'izao fotoana izao no resahana. Eo no ahafahana milaza ny raharaha politika eto Madagasikara. Tsy azo atao no manao maso fotototany. Ny fahalavon'ny andrarezina dia ny amiraly Dider Ratsiraka izany. Ny amiraly Dider Ratsiraka izay nindao ny fahafatesana tamin'izao vanim-potoana hitrangan'ny fifanongon'ny fahatserovana kristianina sy ny
fiomanana amin'ny fomba mampanao nentim-paharazana izao no ndafy ny fahafatesana ny Amiral Didier Ratsiraka, ary mifanandrify indrindra amin'ny fingerenan'ny datin'andro lehibe teto amin'ny tantaran'ny firenena dia ny 29 mars 1947. Fantatsika fa ny raharaham-pirenena dia raharaha tsy azo atao afambalany kely, tsy azo fonomponosana ohatry ny varobonan-tsindraka, fa tsy maintsy jerena amin'ny saina tony manoloana ny misy atao eto anivon'izany fiarahamonina izany. Ny fitantanana ny ara-politika fantasitsika fa tsy vao ny Amiral Didier Ratsiraka no nahavinta fe ny andro ny ainany teto amin'ity Madagasikara ity, izany hoe nampifanandrify ny tantaran'ny iray manontolo tao anatin'ny tokony atao sy ny misy atao teto anivon'ny fiainan'ny firenena, izany hoe Madagasikara, fa maro ireo olon-dehibe nanao politika teto amin'izao tontolo izao no efa nahavita izany. Ny azo tsaivina satria fantatry ny olona rehetra dia Andriamatoa François Mitterrand. Andriamatoa François Mitterrand fantatsika fa nofeheziny hatramin'ny farafofonay ny zavatra rehetra, ny akta politika rehetra naseho ho an'i la Frantsa, ary vitany ny nanindry amin'ny fomba nitondrany azy ny olona andimby azy i Andriamatoa Jacques Chirac. Satria fantatsika fa tao anatin'ny savorovory politika tanteraka la Frantsa tamin'izany vanim-potoana nialana Andriamatoa François Mitterrand teto amin'izao tontolo izao ity. Satria tamin'izany fotoana izany no niditra tao anatina cohabitation indroa taona mihitsy ny feti-pena, izany hoe fepitoam-piasany indroa misesy azo ny président François Mitterrand dia niditra tao anatin'ny cohabitation izy, izany hoe voatery niara-ny tantana tamin'ny fanoherana. Nefa tao anatin'ny antoko nisy azy dia nisy ihany koa ny tsy fifankazahoana, izany hoe ny courant politique tao anatin'ny parti socialiste, ary nahatonga ny andaniny Lionel Jospin izay nitsivibiby nakany amin'ny atao hoe tsy maintsy kotokakoto ahafahana maka ny fandembiasam-pahefana eo am-pelatanana Andriamatoa François Mitterrand. Nanandrana tamin'izany ry Michel Rocard, ary dia fantatsika fa Andriamatoa Jacques Chirac no karazany hoe notendrena Andriamatoa François Mitterrand andeha andimby azy amin'izany fitantanana ny la Frantsa izany. Maro no pindony ny fitantanana teo am-pelatanan'ny olona lehibe tahaka an'izany, tsy teny afa-tsy Andriamatoa François Mitterrand sika. Fa Andriamatoa Didier Ratsiraka izany dia anisan'ny nahavita izany, satria dia vitany nametraka ny vatany ao anatin'ny mausolée izay ho an'ny mahery fo. Vitany ny afaka nijery na nomena voninahitra farany teny amin'ny lapam-panjakana lehibe izay izy no nanangana azy, ary tahaka izany ihany koa ny teny amin'ny fasan'ny mahery fo eny amin'ny mausolée. Teta-teta-piaritra ihany koa izany fa tsy maintsy ambaratsika fa ao anatina savorovory politika tahaka izany no misy an'i Madagasikara amin'izao tsika amin'ny teny izao. Mandainga raha ohatra ka milaza fa milamina i Madagasikara amintsika amin'ny teny izao. Satria i Madagasikara dia savoritany ity Covid-19 ity. Tsy hita izay ale. Izay fanapahan-kevitra rehetra dia fanapahan-kevitra toa hamena indraindray mahate ilaza fa tandrametaka, ary noetimana ara-tsosialy hiatrehan'ny vahoaka n'izany areti-mandoza izany dia tsy misy tokotaniny raha ny fanjakana no resahana. Ary fantatsika
fa raha ny zava-misy ara-toekarena sy ara-pitantanana arabola eto Madagasikara amintsika miteny izao dia mandainga io fanjakana io raha milaza fa ao anatin'ny fifehezana izany ny firenena iray manontolo amintsika miteny izao. Satria tamin'ny herinandro ity no nanaiky ny FMI fa anaiky sy ankatoro ny atao hoe FEC, ilay fepetra ahafahan'ny Madagasikara moroso makany amin'ny lamina ara-pindramam-bola izay sahan'ny FMI. Ary rehefa manaiky ny FMI izay vao mihetsika ny partenera rehetra. Tahaka izany ny Japonais, rehefa miresaka Japonais dia tahaka izany ihany koa izany ny BAD satria amin'ny Japonais ny BAD banka afrikana ho an'ny fampandrosoana izay vola Japonais no maro anisao ary ny JICA no tsy maintsy mitantana izany banka afrikana momba ny fampandrosoana izany. Dia manaraka ho azy koa ny Banque mondiale izay efa mazava ny fomba fijeriny raha ny toekarena eto Madagasikara no resahana fa tsy maintsy misy ezaka makadiry raisy ny fanjakana io. Ezaka makadiry voalohany miaraka ny voafaritsy ny FMI dia tsy maintsy mampiditra ny vola eto Madagasikara isika, izany hoe ny traçabilité ny vola misy eto Madagasikara ampitahina amin'ny ari-karena faobe na ny PIB, produit intérieur brut. Amin'izao fotoana izao izany tsika dia raha malala efa ambara ombenombeny izany fa raha ampitahina amin'ny produit intérieur brut, izany hoe ny ari-karena anatin'ny faobe, ny vola tafiditra io fanjakana io, izany hoe ny vola traçable vitan'io fanjakana io manara-maso azy dia tsy misy afa-tsy 1/5 iray apahadiminy ari-karena anatin'ny faobe. Raha ho ampitomboana izany ny tahan'ny fahafahan'ny fanjakana mampidi-bola na ny eto Madagasikara mitaha amin'io ari-karena anatin'ny faobe io dia fantatritsika fa tsy maintsy manana fahafahana ara-bola eo am-pelantanana ny fanjakana amintsika miteny izao. Raha ny feo eny dia efa manantanina ny atao hoe cessation de paiement. Raha tsy hoe efa misy ny atao hoe cessation de paiement, efa manantanina ny atao hoe fanotana vola-baoritra na ny plan Javier. Fa dia nahagaga ny revirement nataon'ny FMI farany teo satria ny FMI dia nilaza fa tsy ho afaka mihitsy ny hampiditra ny dossier Madagasikara eo anivon'ny conseil d'administration ny FMI raha tsy mazava ny toedrarah ara-toekarena maromaro. Voalohany amin'izany ny fitantanana ny Covid-19, fanampiana ny Covid-19 tamin'ny taon-dafy. Dia ireto fepetra ireto izany tsy maintsy misy ny vanim-potoana ahafahana manatanteraka izany ny fitsirihana ataon'ny FMI izany dia any amin'ny volana juin toy ny mahazatra no tonga eto izy mijery ny fepetra rehetra raha tanteraka Madagasikara na tsy tanteraka Madagasikara izany fepetra izany. Izay vao milatsaka indray ny ampaham-bola. Ampaham-bola satria triennal io vola nampanantenain'ny FMI fa omenan'ny Madagasikara io. Ary raha io vola ampanantenain'ny FMI an'ny Madagasikara io rehefa mirotsaka ampitahina amin'ny trosan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny dia mandroatra indray izany ny trosan'ny Madagasikara. Ary rehefa mandroatra ny trosan'ny Madagasikara dia miotsaka ny vola. Rehefa miotsaka ny vola dia misy ny atao hoe crise sociale. Eo izany no tsy maintsy kiondalana, tsy maintsy sedrain'ity fitondrana ity raha dia ho afaka amina crise sociale eto Madagasikara ny fanjakana. Dia ny vahaolana tsotra amin'io dia vahaolana ara-politika ihany. Satria crise politika no ateraky ny atao hoe fisamaritana
eo amin'ny fitantanana arabola eto Madagasikara, ary rehefa mikirotana ny fitantanana arabola eto Madagasikara dia mazava loatra izay ny asan'ny mpanao politika, ary ny mpanao politika zany dia mijery akaiky ny fomba rehetra ahafahana mandika ny zava-misy atao eo amin'ny fiarahamonina ankapobeny eto Madagasikara. Everiko fa sy miresaka fampitahorana rehetrato raha miresaka an'izany, fa miresaka ny zava-misy, na ny zava-misy mety hitranga, na ny zava-misy efa mitranga, ary izay no tsy maintsy any andohan'ny mpanao politika rehetra raha te hitantana amin'ity Madagasikara ity. Tsy vitany fotsiny ny hoe ndeha hifampiraharaha ny mpanao politika, tsy vitany fotsiny ny hoe anao didiky zafe lehibe ka ilaza fa izahay izao no mitondra amin'ny fanjakana ary mangingina ny manodidina, fa tsy maintsy mametraka ny vahoaka 520 tapitrisa manoloana ny andraikitra izay entsoroana nankinina tamin'izao fanjakana izao. Ary tadidio fa ny fanjakana nentin'Andriamatoa François Mitterrand tsy fanjakana babena nahitam-besara ny vesatra ara-politika tahaka ny fanjakana hoentin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, izay misy rarahana doublon, mila zavainy zany, misy rarahana fampidirana fitaovam-piadiana, mila zavainy zany, misy raraha izay erahana mitaky amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia ny fitantanana ny fanampiana ny Covid-19 tamin'ny taondasa, mila zavainy zany, ny fitantanana ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny. Androany dia androany ny fepetra raisin'ny fanjakana. Foana ny fifandraisana amin'ny Majanga sy Nosy be dia androany zany dia piatra. Izany hoe tsy misy mihitsy ny fomba hahafahan'ny zanak'i Gasikara mba mitsinjony ho aviny na dia tsy mahavita aza amin'ny fanjakana. Rehefa tapa-kevitra na taitaitra eo ny tompon'andraikitra rehetra ao Antsirabe dia milaza fa foana daholo ny fifanarahana ara-barotra sy ny etsetratsetra tahaka ny hoe ny braderie ohatra izay ilolohavan'ny olona entana amin'ny taoniny. Raha ny fitambarany tonga ao amin'io tanàna Antsirabe io, tokony efa nandeha tany Majanga, fa mikatony Majanga dia miverina makany Antsirabe, dia efa mivarotra any Antsirabe, dia mikatona indray Antsirabe. Dia ahoana zany no fiveloman'ny olona? Championana zany ao anatina toe-karena anankiray, nefa ny champion amina trangan-javatra ohatr'izany no dindon'ny fiainan'ny Madagasikara iray manontolo, izany hoe miohaka ny volaniny vahoaka malagasy iray manontolo raha izay endri-javatra izay no resahana. Manaraka isika manao misimisy fa ny fotoana efa lasa dia lasa, ary manao veloma antsika mpanaraka ny fandaharana dia hofaranana izao fandaharana miara-manonja izao. Veloma mandrapeona tokolasy tokolavy. Watching Chef Club.